Mampirarintso antsika mianakavy zay manaraka ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS ny radio madame izao andro vaovao izao. Herinandro vaovao ihany koa alatsinainy 2 Aogositra 2024. Isaorantsika ilainarino ny fitantanany sy ny fitsimbinany sy ny fitahiny ka afahantsika miresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ao anatin'izany fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS ny radio madame izany. Isika ilay antsona hoe velona tra-pamonjena, velona isika ka ao anatin'izay fahaveloman'izay no hitakiny ny fiainana ihany koa ny amin'ny hoe adidy amanandraikitra tsy maintsy tanterahana indrindra amin'izany hoe firenena malagasy izany amin'izao vanim-potoana manokana izay tsy maintsy andalovan'ny firenena izao amin'ny hoe tsy maintsy hatrehana ny fifidianana prezidan'ny repoblika satria dia efa ho tapitra ny 5 taona nambarany lalam-panorenana fa hitatana ny mpitondra ankehitriny ny rezima ankehitriny dia tsy maintsy miatrika an'izany isika rehetra. Ankoatran'izay dia isaorantsika ny teknisianina na ny ato amin'ny fohibena ny any amin'ny toerana maro samihafa manerana nosy mikarakara an'izay resaka teknika izay ary ianao izay manaraka ny fandarana no isaorana manokana mihitsy satria dia fandavatena ary izany dia midika hoe tena fametrahana amin'ny toerana mendrika izany hoe firenena malagasy izany satria itony fandarana tony dia mitondra ny anjara birikany koa amin'izany hoe fiainam-pirenena izany satria samba te iaina mitsaratsara kokoa isika mianakavy fa tsy dia hoe eo de ny eo ihany ny eo ary tsy vitany hoe ny eo ihany ny eo fa tena hoe miotsaka amin'ny lafiny maro zany ny fiainantsika ankehitriny ka ny fanarahanao ny fandarana dia midika vetrany ny amin'ny hoe fahavononana, fahasahiana, fahamailona manoloana ny zava-misy maro eto amin'ny firenena. Zay no hoe laha toko lasy sy tongo vavy fa namantsika fanira zafimanantany dia hitondra famakafakana eo izy ary eo ihany koa moa zany ny solombavambahoaka Alain Tsimbazaha voafita amin'ny alalan'Antiky Madagasikara tao amin'ny distrikany Atsimondrano. Mbola ho avy eo ihany koa zany ny député Alain Tsimbazaha izany, ny député Jerry Andriamboulaina zay miakatreto rehefa alatsinainy takan'izao solombavambahoaka voafita tamin'ny alalan'Antiky Madagasikara tao amin'ny distrikana Avaradrano dia tsy eto Andrenivohitra izy fa any amin'ny faritrany ankehitriny mamita iraka manao ny asa mandraraha ihany koa ao anatin'ny resaka raharaham-pirenena daholo dia mirarisoa ho azy isika vita somatsara izay adidy amanandraikitra zay tanterahana. Zay no hoe laha toko lasy tongo vavy fa dia hiditra amin'ny votoatiny isika miaraba namana faniry Razafy Manantany eto amin'ny fandarana zany ary dia raha no eny tao anatin'ny 27 ora tao anatin'ny 420 ora dia maro ny zavatra songatana fa nisan'ny tena hoe narahany maro zany ny amin'ny hoe mivaly ny fanadinana baccalauréat ny valomaly zany ho Antananarivo mazava loatra ao ny afaka ao ny tsy afaka zay moa mafanadinana amin'ny fanadinana saingy ny afaka tamin'ity indray mitoraka ity satria iny le nantsony hoe baka labzi, baka maizina, baka folo alina be deaibe zavatra le nisy foitsy ny siasisa nisy dia niteraka zavatra maro samihafa zany rehetrarehetra any tsy verenantsika aloha ny momba an'izay fa tontolo mpampianarana moa zany iny dia ny valilo zany iny ny baccalauréat arabaina ny afaka mampahery any kosa ireo zay tsy afaka zay no mafanadinana fa nyfanontaniana goavana dia hoe ho an'ny afaka ahoana ny aorinan'ny baccalauréat manoloana ny fiainam-pirenena eto amintsika izay efa iaraha-mahalala ny tontolon'ny fanabeazana, ny tontolon'ny asa, ny tontolon'ny fanohizana ny fianarana, ny tontolo toe-karena sosialy mifamatotra daholo zany afaka baka le ankizy dia ahoana ny toyany. Fanontaniana goavan'izay dia hitantsika eo ny fandeha aloha zany fa miaraba namana faniry ndahoro zatsisy. Eny ary sady miaraba no misaotra ny herina androany fa 2 ny volana Aogositra 2024 latsinainy vao manomboka ny herinandro miaraba ny namana Josoa sy Faly ao ambadika ao ny namana teknisianina rehetra miara-miasa amintsika eto amin'ny MBS sy ny radio Mada. Arabaiko manokana raha miresaka MBS tsika ny any Toliary mandray antsika mbatana, ny any Morondava ihany koa ianareo ao Morondava ao
faritry menabe dia arabaina manokana raha ohatra moa zany tsika miresaka hoe faritry menabe de fatatsika zany fa miandry vazo, mahabo, amorondava, belo, amorontsirobiana zay no resahantsika ao anatin'izay koa arabaina zany ianareo anatin'ny faritry menabe ao mandray ny fandarantsika ianareo antolo iary any petsaka ny fanamariana zay avy amintsika zafady indrindra fa de arabaina isika zay manaraka nyty fandarany ty toterina sy any ampitan-dranomasina indrindrandrindra de mitondra ny teny fiarabana amintsika akasitrahana ny namana mpiaramiasa sy ny teknisiana rehetra satria efa miverina ihany ko tafaverina taorina marika ravalomanina ofisialy dia tafaverina amintsika zany ny pejy ny MBS fahita lavitra dia efa mandeha mivatana ihany ko zany ny fandarantsika rina miezaka mijery manko io dia efa mandeha zay fandarantsika izay mivatana ato amin'ny tambajotra sosialy dia manaparitaka azy io zany mba azotsika azy anatin'izay hoe fahazona ny vaovao iombonana izay anatin'ity fandarana mivatana ho atsika ity dia isaorako manokana ianareo zay niara-ny asa indrindrandrindra namana teknisiantsika ny ambadika any ry Andro Razafinarivo ry Zoaka sy ny ekipa rehetrarehetra mihitsy isan'andro manao ny ezaka ahazona ny fampiasana ny fitaovana ara-tseraseratsika zany de isaorana avokoa ny namana mpiara-miasa zany de indrindrandrindra atsika zay hoe nitrotro ambavaka satria isan'andro ane de tsy mitsahatra isika miazaka mitrotro ambavaka ity fandarantsika ity dia fatatsika fa tsy mora ny miatrika ny zavatra iainan'ny firenena am'izao fotoana izao ny fingana ny andeha atao hoe mety ho sopasopatra madinidinika any ambadika any fa de zao mitrotro ambavaka sopatra goavana fa de mivavaka tsika ary mahatoky tena n'Andriamanitra zay le leadership zay itazain'ny filoha Marc Ravalomanina antsika isan'andro ny amin'ny hoe tena manankim-piainana amin'Andriamanitra de raha misy ny olana tsy maintsy misy ny vahaolana ho ny filoha Marc Ravalomanina de tafaverina atsaka ny sandavany de isaoratsika ireo teknisiana rehetra zany indrindra ianao zay antondra ambavaka zany zao tolona atrehantsika izao eny ary etona moa zany de efa mampilaza zany fa tsy afaka hijanona ela amintsika eo rehefa avy eo moa zany fa mbola misy adidy amin'ny fianakaviana zay ho tanterahana de andao fa namana rina sy ny député Alain Tsimazafy no iara-dalana amintsika rehefa avy eo akoatran'izay dia hitondrako satria moa zany eo amin'ny fiainana misy ihany ny tantely amam-bahona misy mampalahelo misy ny mahafinaritra ihany ko rina de arabaina manokana ny fiangonana vaon'ny oloko zany nahatratrany fa 20 taonany ny taona 3 zany fiangonana izany no nitsangana ary tena katroka mihitsy ma 20 taona azy amin'ity 3 ity anisan'ireo nasaina moa zany izahay tamin'ny zoma teo teny amin'ny Novotel zany teria Ivandry de nanatrika izany solombavam-boaka telo mirahalahy député Rastany député Fetra Rahalahy Mizafimbololona député Todsoandriamampandry no solombavam-boaka atsika zay tany toerana dia ny tenako moa zany anisan'ny voasa tamin'izay ny faha 20 taona zany fiangonana vaon'ny oloko zany io zany pasteur Ertina zay lehibe an'izany fiangonana zany Ertirana Renary Malala ny tenako io akaiky io moa zany mba te hiteny kely amintsika fotsiny eny amin'ny hoe tena marina misy le hoe 20 taona zany fiangonana vaon'ny oloko zany satria tsaroko tsara rina mba anekdoty kely zany ifampizarana satria ny taona 3 nambaran'ny pasteur Ertina sy ny fiangonana vaon'ny oloko hoe nitsanganan'izany fiangonana zany de anisany tena nahafantatra an'izany tokoa ny tena satria izaho dia niasa tany Toamasina tamin'izany fotoanandro zany ary namokatra fandarana ihany koa tamina radio anankiray zay anisan'ny radio be mpiaindrindra ary nahalaza tany Toamasina tany de rehefa vita zany ny fandarana ataoko tamina radio tsy miankina tany Toamasina tamin'izany fotoanandro zany fandarana ariva dia aorian'ny fandarako zany pasteur Ertina sy pasteur anankiray zany no manao fandarana zany tamin'izay radio zay ndresahako hoe anisany be mpiaindrindra ary nalaza de nalaza tany Toamasina zay de tao no niezaka ny fampizarany amin'ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara zay torian'izy ireo 3
nanangana n'zany fiangonana vaon'ny oloko zany ny pasteur Heritino de nangataka izy satria akoatra mahampiray tanàna moa satria zay nge sady zanaka anjanahary ny zanaka andravoangy teny amboribory tany fahadimy sy fahatelo zany resantsika zany de hoe mba mandalova raha lafaniry any amin'ny fiangonantsika rehefa mba misy fotoana de nandalo tany mihitsy ny tenako 3 zay betsaka nahatsiaro an'le fiangonana vaon'ny oloka taty Mangarano tao ambadiky ny Damaskosy fantatry ny rehetra zany de tena mbola trano tena trano kely le fiangonana tam'izay rina de sady fatorina no ao ny fianakaviana satria pasteur Heritino sy mivady amanjana ny tonga tany nanao an'izay asa fitorina ny filazantsara tao anatin'izay hoe trano fivavahana vaon'ny oloko zay de io ihany rehefa tonga ny andro fivavahana no mivadika fiangonana zany de akisaka daholo ny kodoro sy ny rehetrarehetra tam'izay de mba misy fotoana moa sady mpinamana moa zany no azo lazaina fa mpiara-miasa de nitsidika fa tena niainga tamin'ny tsy nisy fananana fahatokisana nanana finoana matanjaka be zany pasteur Heritino mivady zany ary ny fandarina zay ny vokariny izy ireo de nahazo aina koa taty aoriana satria anisan'ny fandarina be mpanaraka ihany koa zany zay toriteny ny tanterahan'izy ireo atao Tomasina zay tsaroko taty amin'ny taona 5 taty ny amin'ny hoe rahalahy anitatra ny fiangonana ny Antananarivo araky ny antson'Andriamanitra fa de ivezivezy matetitetika indray Tomasina Antananarivo de nanitatra ny fiangonana taty Antananarivo indray zany pasteur Heritino raha ny fahazokan'le tantara zany dia nikaroka onjam-peo de nahazo any onjam-peo zay ahafahana manao an'izay fitoriana ny filazantsara zay mba tantaraiko zany satria mba rakim-patsiarovana nahoara mba finaritra io le namako zay tam'izany fotoana zany sady ray tanàna no namana ankiry teo anatin'izay hoe fitoriana ny teny zay no tonga 20 taona teorina de zay mirahalara samykako satria 20 taona ty teorina de tafahoana amina toerana samihafa indray zany nanoho ny politikako sy ny asa fanaovan-gazetiko izy nanoho ny asa fitoriteny ary dia manodidina 700 am'izao fotoana zao ny trano fivavahana vaon'ny oloko manerina Madagasikara ary misy vaon'ny oloko eto any ampitan-dranomasina ihany koa misy sampana 3 sa 4 be zao any ampitan-dranomasina any hatrany Kanada, Frantsa sy ny sisa any dia mba zava-dehibe angamba zany rina ho ana fiangonana tahaka itony zany de iny moa pasteur Heritino sy mifanetretenany sy ny zay hoe asa zay nandran'Andriamanitra azy zay de hitantsika mandrakariva fa de tsy mitsahatra zany mitondra indrindra amin'le resaka hoe mba vavaka ho an'ny firenena anjara brikiny zany mpitondra fivavahana izay omaly ry zareo non tamin'ny sabotsy ry zareo de tao amin'ny Coliseum Matsunjombe rakotra pino tanteraka mihitsy Coliseum Matsunjombe zany de zay no entina hiarabana ny fiangonana vaon'ny oloko zany ny tenako manokana de eo ihany koa ry solomaboaka 3 mirahalahy moa zany zay voasa manokana ihany koa moa zany zay nanatrika zay 20 taona tao Nouveau-Tel tamin'ny zoma alina izay de nisy ihany koa solombavambaoaka ihany koa moa zany sy tompon'andraikitra ny eto amin'ny fitondram-panjakana voasa tamin'izany fiaonana izany de hitondrantsika zany fiarabana fandroa ny fantelo ny fanefany ankoatran'izay efa natao tamin'ny fiangonana trano fivavahana vaon'ny oloko zany de arabaina ianareo zany indrindra pasteur Heritino sy ny fikirizana lehibe zany atao anatin'izay afatra sy iraka nomen'Andriamanitra azy ireo izay makasitraka ny am'izay zay anaovako tsetsatetsatsiaritra sady fiarabana moa zany rina satria rakim-patsiarovana hoy de mba resantsika kely le izy mivoana kely amin'ny mahazatra moa zany zay resako zay satria misy zavatra foana misy mahafinaritra eo amin'ny fiainana de tantaraina zany akoatran'izay moa eo le teneniko teo hoe tantely amam-bahona rina zany matsaravina be mihitsy ny zava-misy am'izao fotoana zao ndraindray ianao zany tsy te hanokatra tambajotra sosialy tsy te hamaky gazety ianao fa tena loza amin'ny lalam-pirenena zany de tena matsaravina be mihitsy ny loza mpifamovozana tany amin'ny lalam-pirenena faharoa ndray zany tany fito maty maro voalavo iny sataiza moa zany de fito maty maro naratra sprinter ny coopérative Ravinala raha mifahazokan'le vaovao zany fo en camion va ty ambony
mialohan'izay efa betsaka ny sprinter mahay fiarakodia mahay tany akaiky ny maivatanana tany ny tany atsimonosy amin'ny lalam-pirenena fahafito iny taty Atsirabe, ny tany akaiky na Ampanimosa taiza maro tena maro mihitsy n'izany taty lalana Iazo any Faradofay tany sy ny sisa taty amin'ny lalam-pirenena voalohany ihany koa toa nisy tranga mitovitovy amin'izay zany ny tery Ambotry Manjaka tery moa zany ny amin'ny lalam-baovao iny de ny moto ny teny amin'ny faritra bypass teny tena maro be mihitsy n'izany le fahafatesana vokatra ilay loza mpifamoivozana eo aloha zany le hoe fandehanana mafy zany ho an'le hoe mahita lalana tsara rina fa eo ihany koa zany ny loza mpifamoivozana ateraka ny faharatsin-dalana ka io lalana io rehefa ratsy zany de ndray zany tena reraka ny mpamily de efa reraka ny mpamily satria mitombo lay ina moa zany orandehanana raha toa zany ka fitora zany teo aloha ny lalana pirenena faharoa Antananarivo Toamasina de lasa adiny 10 am'izao fotoana zao nanatanterana azy misy ary adiny 1.5 satria voaingana ny tany Toamasina nioatra mihitsy ny adiny 1.5 na adiny 12 teo le izy de lasa mitaky ny avizanana eo an'le mpamily zany de ndraindray koa tratran'le hoe dona miverina zany satria ao anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatrika zao dia mody mpiala sasatra na avy any na avy aty de renydretrarehetra zany mitaky daholo zany ny faharerahana tsy fampiny torimaso ny lalan-dratsy zany de eo no mitarika ny loza mpifamoivozana eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny tena tsy takatry ny saina eritreretina mihitsy le izy hoe tena maro be no maty am'izao fotoana zao vokatry zay loza mpifamoivozana izay ary saika isan'andro moa zany de ahitana an'izay etona zany tsika de mitondra ny teny fampiononana ho an'ireo fianakaviana na moy havana na moy olontiana na moy olona akaiky namana akaika vokatry zay loza mpifamoivozana zay na tamin'ny alalan'ny kodiaran-droa na ny kodiaran-efatra na ny kodiarana mihoatra an'izay satria ny atao hoe mihoatra an'izay moa zany de ireo camion zany zay marobe no nivadika lalam-pirenena fahaenina na lalam-pirenena fahadimy de ahitana sy nahenona an'izay avokoa ny amin'ny fifandonana vokan'ny loza mpiarakodia izay miraritsika zany mba hoe isy tompona ndraikitra eto amin'ny firenena eto mba hatsapa sy alala ny tokony ataony amin'ny hoe misy fandraisana ndraikitra tandrifiny tsirairay fa indrindrandrindra ho amin'ny mpitondra fanjakana tokony hanamboatra io lalana io indrindrandrindra ihany koa ho an'ireo zay mpitatana ny fitaterana an-tanety zany mba hijery zany amin'ilay hoe tena fampianarana ihany koa ho an'ny rehetra zany satria ny mpampiasa lalana tompoko dia tsy mpamily fiarakodia averiko tsara zany tsy mipamily fiarakodia za matetika am'teny an'ity hoe hafa ny mpamily hafa ny mitondra fiarakodia mipamily moa zany de aviliviriny eo le izy zany fa ny tena mitondra fiarakodia dia sady mitondra n'lay fiarakodia izy no mahalala ny fomba fiampiasana ny lalana amin'ny alalany lalàna mifia fifamoivozana ny code de la route zany de ny fomba fampiaratsika an'izay code de la route zay ihany koa tsy ho an'ny mpamily sy ny mpitondra fiarakodia fa ho an'ny mpitondra ny kodiaran-droa amin'ny alalan'ny moto ny bisikleta ny sarety ny posiposy ny olona ihany koa zany de mila mahalala ny lalàna mifehy fifamoivozana satria isika rehetrareny de mpampiasa fiarakodia non mpampiasa lalana mialatsy indrindra zany dia irariana mba ahay ampiasa lalana satria tena vitsy no mahay mampiasa ny lalana zany kanefa tena zava-dehibe ny fahafantarana ny lalana ampiasaitsika na io an-tanàn-dehibe na io amin'ny lalana mampifandray ny commune sy ny faritany na io zany lalana voasikajo lalan-dratsy route secondaire na io lalana mizotra amin'ny lala-pirenena zany route nationale de mila mahay an'izany tsika ary zay ny antsotsika ny tompona ndraikitra hoe ampianaro le malagasy tompoko fa betsaka ny tsy mahay mampiasa lalana zany de zao hitantsika zao zany ny loza sy ny fahavoazana aterak'izay hoe io ihany le hoe lalana simba lalana ihany koa misy hoe tsara amin'ny ampahankely ane zany lalana tsara zany bypass Ambotry Manjaka akoatran'izay moa zany de lalana ratsy daholo zany no andehanana na andrenivohitra na ambanivohitra na amin'ny lalam-pirenena ho an'ny eto Madagasikara zay ny amin'iny fa de efa nytenen'ny rina teo zany ho anareo zandry zanaka afaka baka tompoko dia miarabanareo izahay eto amin'ny fandaharana miara-manonja ombana mihitsy ny fiarabana satria zava-dehibe
ny klasy famaranana moa zany a no hanatanterahana fanadina mpanjakana bakaloria de niezaka nataon'ny ray aman-dreny satria teo amin'ny 10 taona eo no mampianajanaka vao tonga any amin'ny klasy famaranana Rina Rabe Mananjara de teny efa tsemboka iny le manohatry ny zao mihitsy le ray aman-dreny zany ho anareo zandrizanaka zany manohatry zao mihitsy anie zahay ray aman-dreny io hoe tena tsy matory andro tsy matory ala mitaitaina indraindray marary misy fotoana aza tsy mihinan-kanina any am'izay ale rehetra any mba hitady zay asoa anareo zandrizanaka ampianarana anareo zandrizanaka mba ahafahana hitovy am'ireo zanaka rehetra manerana n'izao tontolo zao hoe tena mahavita an'izany klasy famaranana izany de afaka fanadina mpanjakana bakaloria de andi fiainana vaovao am'izay eo amin'ny lafin'ny fianarana zany hanokatra lalana vaovao orientation vaovao ndray satria hiatrika ny fampianarana ambony zay everina fa akana zay hoe diplôma ho an'ny sampam-piofanana manokana zay safidininy zanantsika safidininy ianareo zanakay zany rehefa aorinany zay fahazona ny fanadina mpanjakana ny diplôma mpanjakana bakaloria zay de mba tsy verimaina zany ny 10 taona mpianakaviana ny 10 taona ny afiny ny ray aman-dreny ny 10 taona ny tetitetena ny firenena ny faritra ny distrika ny commune ny fokotany rehetra fa rehefa afaka tahaka izao zany de mba manao ofo miaraka aminareo zany ny ray aman-dreny de arabaina ny ray aman-dreny rehetra amin'ny sokady zay misy atsika na ny ray aman-dreny niteraka na ny ray aman-dreny ny taiza na ny ray aman-dreny nananganjanaka na ny ray aman-dreny tsy fidy ny vokatry ny hoe mitaiza zaza akambody mitaiza zaza sembana zay sisy ray aman-dreny daholo tompoko no etsona atsika rehetrarehetra reny nda ihany ko ireo mitrotro ambavaka ho an'ireo zanaka malagasy zay niatrika ilay fanadinany reny de arabaina eny manoloana ny reny fifaliany reny misy ihany raha ho anananaliko satria fatatsika fa ny tokona zany ireo mpampianatra zay tokony namoaka ny délibération ny délibération mialatsindrina de hoe fanapahana zay ngamba lizy reny tokony namoaka fanapahana zany ny amin'ny hoe note firy moyenne firy no salanisa tadiavina mba ahafahantsika zany mandray fanapahan-kevitra iomborana araky ny lalàny zany dia misy ny fivorin'ny mpitsara fanadinana ahafahana zany mamoaka zay hoe salanisa tadiavina mba ho afaka fanadinana izay ho an'ireo mpiadina zany na io GP na io BBC na io ny bakaloria de nanao fitokonana izy ireo hoe ataovy mazava aminay aloha ny voany tamin'ny karamanay satria io le hoe leo zava-boribory moa ka tsy tia inona moa rina sy ny aminy hoe efa leo fitaka sy kilaingalenga araka ny fomba fiten'izay kilaingalenga de nametraka ry zareo fepetra ny amin'ny hoe avoay mazava tsara ny taratasy aloha zany ny amin'ny handoavana ny tamin'ny karamanay satria trosa mandendeha ny olona rehetrarehetra ilay fitondram-panjakana zany kanefa moa tamin'ny faran'ny herinandro teo de andehitrezana tahaka n'izay mahazatra n'le fitondram-panjakana sy mipiaradia aminy andehitrezana fantatra fa tsy nihoatra ny folo ro mpampianatra natsona nanao zay fanapahana ahafahana mikajy ny salanisa izay zany na de fantolona raha ny taky zay zony sy tokony hositrahany zany ireo mpampianatra zay ny tsara ny fanadinan'iny zany zay teny antsika hoe tao ambadiky ny mety fifalian'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny misy alahelo marobe ihany zany ho an'ny mpampianatra izay nanao an'izay fihetsehana zay kanefa moa io a le fomba fiasan'le fitondram-panjakana mpitondra fanjakana foana eny anivony départementa ministériel eny amin'ny sampandraraha mpanjakana rehetrarehetra eny dia tsy nitady tsony am'le hoe nombre fa zay olona afaka zany misolo tena manao an'izay fanapahana amin'ny salanisa izay zany de nataon'izy ireo na izany na tsy zany misy zavatra marobe mbola adevitra zany resahantsika izany eo amin'ny resaka hoe fanjakana tsara-tatana fanjakana tandalana fanjakana manaja ny zoma olona fanajana ny zoma olona ny fanajana ny zon'ny mpampianatra ihany ko
tsy sanatry ny zany akory tsika manaiky ny amin'ny hoe de inona ny nambarany reto mpianatra reto sy ny ray aman-dreny mifampila daholo ny mpianatra sy ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra sy ny eo anivo ny fitondram-panjakana fa afaka ny eny ve ny olana sy ireo fitaraina n'ireo mpampianatra ny fitondram-panjakana zany apetratsika zany rehetrarehetrany fa nandritry ny fotoana iny ko riny de nipoka ihany ko ny fanapahan-kevitry ny sesesy na ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra mialatsy indrindra faly tsy voatonoko amin'ny falymelony fotoana l izy ny amin'ny fanambarany nataon'ny sesesy iny mba nanaovantsika fikaroana mialatsy mibetsaka amin'ny faly fa rehefa manao fandarina ohatr'zao moa zany a dia tsy maintsy homanina melo daholy reto no resantsika de reto mipirofo fa raha ohatra ka hita amin'ny faly le izy a de tsara ihany raha ohatra ka mba avao koa le fanambarany sesesy farany iny zany a mba hovakikitsika satria saika mifandray le izy rina tao anatin'ny olana teny akatso teny ny am'le resaka zo tokony sitrahan'ireo mpitsara fanadinana zay nangatahan'izy ireo zany ny amin'ny hoe fepetra ny voany zany zo tokony sitrahan'izy ireo zany tambikarama zany notitsika resana am'zany de namoaka fanambarana ihany ko ny sesesy fa ny fanambarany sesesy de efa fanambarana am'resaka ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany mihitsiny ny sesesy tompoko de tena vatona sontrotry ny tany intellectuel mpampianatra mpikaroka mpampianatra ary mpampita fahaizana amin'ny zaza malagasy mba atovy keka kosa rareo sesesy ny aminy hoe tena fa betsaka le tsinitsinina natao taminay a zay tena hoe mpampita fahaizana mpampita ny zanaka malagasy ny amin'ny fitarainana nataon'izy ireo fa tsy raharahan'le fitondram-panjakana mihitsiny na de efa tonga ambony be raha ny amin'ny hoe fanapahana an'ireo adina samihafa tonga hatramin'ny fangatapampialany ny fialany ny PM ny ministre ny finance ny ministre ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique marobe nefa fangatahana nataon'izy ireo zany a fa de ohatrany hoe tsy rarahina asa ve tsy manana basy satria lacré sy stylo sy taratasy ny eny an-tanan'izy ireo de tsy rarahina ve reto mpampianatra sy na ihany ko ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra reto kanefa any amin'izy ireo ny lakle no avy ny firenena satria mpampita fampianarana mpampita fanabiazana ary mpandalina ihany ko reo fikaroana maro samihafa zay tokony ho fantatry ny firenena reny fikaroana reny mampalahelo rina dia tsy ampiasainy ny fampandrotsona ny firenena tsy mitovy ohatra raisiko foana ny any Cuba ny any Cuba zany tanàna kely ohatry ny lakle nge mipozin'le Cuba ohatry ny lakle mipozin'le saritany le Cuba any amin'ny faritra Amerika any hoany misy an'le Cuba fa zao ny vokatry ny fikaroa mpianatra rehetrarehetra zay efa fantatra hoe reto zany mémoire ho ataon'ny mpianatra ity no fikaroana safidin'ny mpianatra anankiray de tonga de efa hanokana ny fitondram-panjakana fotoana reny voka-pikaroany reny de efa kapitalizena mialatsiny zay mihitsy zany hoe horaisina amina sehatra ambony be tsy atao ambany zavatra tsy atao tsinitsinina ny voka-pikaroana ataon'ireny mpianatra hivoaka amina fikaroana samihafa reny de rehefa mivoaka zany le boky de mifantsakana avy hatrany mandray an'le voka-pikaroana de manatanteraka azy amina andraikitra tandrify am'izay voka-pikaroana zay ho ataon'ireny mpianatra eny amin'ny toerana zay misy azy tsirairay avy ireny zany hoe tsy verimaina zany niezaky ny mpianatra niezaky ny cadreur rehetrarehetra mpampianatra zany niezaka ataon'ny ray aman-dreny mandany rondo mandany mondrikery mitototo tena manao manampy ny zanany anatin'ireny fikaroana reny fa ampiasainy reny any Cuba no nahafantarako an'izany lafin-javatra zany ampiasainy reny ary tena tadiavina ary hoe zay mpianatra any Cuba na vita fianarana de tena sandaina karama farany ambony indrindra ary tena omena foronina mihitsy ny posta maro samihafa na de nisy ara ny ambargo amatona maro na azo zany Cuba zany satria fakahitany ny toerana ny Cuba sy ny any Amerika mifankahita ranomasina manelanelana tsaroko tsara ny fanazavana ny entin'ny ray aman-dreny tabera hoe hita mirehitra jiro ny any Amerika ty alavanina mahita ny any Amerika fa tratran'ny ambargo fa irano ara toekareo na zareo Cubanina fa tsy ny lavolesona tam'zany i Fidel Castro tateo rena rehefa narary Fidel de Raoul Castro no nitantana firenena afa mandrosy le firenena zay zavatra afaka niainany teo tamin'ny alalan'ny ranomasina tamin'ny alalan'ireo vokatry ny tany samihafa no nentin' zareo ny ainy
de mikarama tsara manam-pahaizana amin'ny alalan'ireo tanorany hoe manasoa ny tanindrazana fa tsy hoe rehefa nazy diplôma de ndeha hipitsika hiala ny Madagasikara n'izay fa tsy leo na hoe any misy sosisosy kokoa ka aleo mivoaka Madagasikara fa rehefa miasa ny ivelany ianao dia zava-dehibe ny karama 3000 4000 5000 10000 euros zany nge ny any ivelany riny de lasa le zaza malagasy zay le teneny rina amintsika isan'andranandro hoe fuite de cerveau lasa miala n'le toerana lizy mba hahafahany zany mba eo ihany aloha zany le mampiatra n'le fahaizana ny ratoviny tao anatin'le taona marobe zay fa ihany koa de hoe mba higaine fiainana tsaratsara kokoa mihoatra ny fiainana eto dago zany ka misy mahafinaritra ihany kosa aloha mahatsiaro ny tanindrazana de miveriny misy ireo hoe nahazo maminy na salam'zany de tsy fanomezantsiny fa tsika maniry foana zany ho andro efa lasa mba hatsiaro manjakariva ny tanindrazana misy mahatsiaro mahafinaritra be le izy satria rehefa mahatsiaro de inona moa nataondra lava de mitondra ny hirany Zokibe Justin Valy ny hirany Telo Fangady ny hirany ry Bivy ny hirany ry Odette Suzanana Suza sy ry Barjona ry Salomon marobe hatramin'ny hira ny ampy fity ny chorale Nambato Fotsy ery amin'ny ririna mahafinaritra manafatra mofo gasy Ramanonaka ery Anala Mahitsy ny sosisy gasy ny karazany mahatsiaro foana amin'ny tanindrazana amin'ny endrika maro de rehefa misy fotoana mba manao vakansa aty Madagasikara de mijery zay mahasoa ny tanindrazana zany misy mandefa bokiboky kely maro samihafa ka isaorana atsika rehetrarehetra izany fa mba tsy dio ihany ny tanindrazantsika reo olona fa potika ane Madagasikara tena potika ary zay ny antony mahatonga anay sy ririna sy reto solomaboky reto tena manao foana amin'ity fandaharana ity satria ny antony te hitondro zay ny anjara brika aporo avy aty aminay amahana an'izao olana sedray ny fireneny zao fa tena potika ary ny olona namotika amin'ny Madagasikara de Madagasikara malagasy mitovy amintsika ihany ary malagasy ny ofo vazaha zany mamotika amin'ny Madagasikara am'izao fotoana zao manao tantely afa-drakitra tsy miraharaha ampiray tanindrazana tsy manaja an'izany hoe misy lalàna ifampifehezana zany satria zany ny atao hoe sata républicaine ianareo le miteny hoe valeur républicaine io tsy zany hoe amin'ny fomba fitondranareo firenena io ka hoe zay zao no mitondra de zay revinay ka na tsy manaja lalàna ary zay de zay tianay ataony ny ataonay jadony zany efa jadony zany tsy amin'ny Birmanie Madagasikara tsy any Thaïlande Madagasikara Korea Avaratra tsy any Korea Avaratra Madagasikara eto Madagasikara tsika miaina dikan'izany ny atao hoe sata républicaine dia lalàna ifampifehezana sy ifampitondrana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka nanome fahefana dikan'izay na mpitondra azy ianao dia tsy hoe ambon'ny lalàna ianao fa amban'ny lalàna de mba hajao le izy fa tena potika le Madagasikara tena ohatrany hoe inona sisa ny iainany eto amin'ity Madagasikara ohatrany hoe tsisy fahafinaretana le miaina le velona ohatrany hoe tonga eto hiandro fahoriana sy andro fahafatesana le malagasy alors que ato amin'ity tanin'ny République Madagasikara ity feno arena tsy hitanono voizina foana isan'andro mbola amina miliara nge ny taonne ny arena akibon'ny tany Madagasikara ny fitambaram-bean'ny arena akibon'ny tany Madagasikara ana miliara tsy tapesipesena ny taonina lanjan'ny arena ao ambanin'ny ranomasina eo ambanin'ny tany eo amina firifiry miliary de litra no mbola tokony voatrandrakitsika amin'ny alalan'ny solika amin'ny arena ambanin'ny tanyntsika mba azotsika saitsaina ve hoe ity firenentsika ity de misy rano mandavataona azotsika trandrahana tsara zany hanaovanjavatra marobe ny arena ao anatin'io ranomasina io tsika arany tsy maraka hoe atraiza moa faridranomasitsika isika ary amin'ny alalanareo fitondram-panjakana no mivalitra ny azandrano ao anatin'ny lay faridranomasin'ny Madagasikara fa le malagasy tsy afaka migoka an'izany firisan-jato malagasy ity teneniko teto foana mba mihinana makamba mihinana thon tsara mihinana langosta nefa zany arenanao ry malagasy eto ary ianao savolaina vao mahavidy trondro avy any Ampefy avy any Matasoa avy any Tsiazopaniry avy any Mbatondrazaka avy etsy Ambotry-Manjaka le trondro am'izao fotoana zao efa 503 mifefany misy fotoana 4 le trondro mangezangeza le mena zipo mena soka le lapiatsara le besisika le karpa avy any Ampefy
efa manodidina ny 2 arivo ny raiky lao tsy voavidin'le malagasy tsony izy nefa mila aprisihana inana trondrodranomamy misy dikan'izay teneko zay ny voaka malagasy mba vary e miala am'le hena le viande rouge amin'ny akabeany aprisihana ihany ko mba hihinana trondron-dranomasina marina mety misy tsy mahazaka n'le crustacé tsika fa zava-dehibe zany hoe mihinana zay ranga makamba mihinana zay ranga langosta ka tsy hoe ny olona ny fort dauphin reny ny afaka mihinana langosta na ny any sainte marie rery na nosy belleville na ny any mahajanga fa mba tokony hihinana na ny atia amin'ny faritra avoany au plateau satria areny ombonany zany fa zao tsy manana anjany le voaka malagasy na de tokony anana privilege mba anana an'izay arena ato anatin'ny tanàna an'izay de mba afaka mikoka an'izay non tsy afaka le voaka malagasy sinona moa ny azo ny antenaina de trine tonga eto de miandro fahafatesana fotsiny de misy mitsipaka eny an-dalana de misy ny vao marary de efa tsy entina dokotera satria tsy manam-bola andehanana dokotera de aipoverimaina fotsiny fanokafana CSB nivon'ny commune sy ny CSD nivon'ny district fa tsy afaka mitsabotena le voaka malagasy satria tsy manana vola ahafahana miatrika izany tsy mba afaka manao vakansa le voaka malagasy rehefa tonga ny vakansa zao tsika fatatsika tsara ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any saiky manao vakansa daholo ny any ampitan-dranomasina rehefa tonga le vakansa satria ny taom-pampianarana eto amintsika moa natao mifanaraka ny any ampitan-dranomasina de rehefa manao vakansa izy reny zany de afaka mitety firenendehibe maro samihafa ny any frantsa moa zany mandeha ny angletera mandeha ny eny tsy lavitra eo moa zany suisse mandeha any belzika mandeha mijery ny côte d'azur rehetrarehetra iny miova département tandehanany zany indrindrandrindra tia misy faridranomasina makany Espagne makany Italie Allemagne sy ny rehetrarehetra anzay manana fahafahana lavidavitra fa eto Madagasikara iza mba afaka mandeha na etsy ambany vohatra miala eto Antananarivo amin'ny frais dimanjato ara tsy vitany sasany satria ny manao vakansa any etran'olona ihany koa ny eto Madagasikara tsy vitany hoe mandeha manao vakansa ohatra ny taloha ny fandaniana rehetrarehetra de amin'le mpandray le fianakaviana na le olo-patatra zay hivainy any an'le ankizy manao vakansa fa tsy maintsy mitondra lela vola avy any le mpanao vakansa mety olo arina sy lozika zany amin'ny lafin-javatra ray fa tsy mitovy an'le fiainana taloha de mba tsotsotra fotsiny mandefa goûter le ray aman-dreny isan-kerinandro an'ny zanany fa rehefa tsy miantoka zany le vakansier hoe ity ny anjara sakafonay ividianana vary sy laoka sy ny sisa de tsy afaka miala sasatra ianao na mipartisipe am'izay mety ho frais maro samihafa zay tena keo tena potika le firenena tsy potika amin'ny zava-misy rery any amin'ny alala ny tena hoe fahantrana amin'ny alala ny fampitehan'ny fotodrafitrasa fa lasa potika mifanaraka amin'izay rehetrarehetra satria mahantra le vahoaka mahantra le firenena laya saina potika le toe-tsaina de lasa tsy manaja lalàna tsony satria mifanjakana ary moa tsy manaja lalànako lasa tsy mirarahany mpiaramonina amin'ntsony ary tsy mahafantatra ny zony isam-batan'olona zany tsony lay mpiray tandrazana amintsika satria mahantra reraka sozanina osa vulnérable sara mba fantatry le mpitondra fanjakana zany fa mamaky an'izy ireo moa zany de hoe alao aloha irevy any mila verina amin'ny fanjakana zay mila tonga eo fitantarana ny firenena zay mbola mila mibrigain le mandat ho avy eo 2024 kotikekota rehefa miteny hoe kotikekota zany na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana tsy maintsy tafaveriny zay de mandrilika izy menakavy ny asa miandra an'le fitondrana tahaka n'inona ny azy mahafinaritra azy lasa mitety festival ny azy mahafinaritra azy lasa manao spectacle etsero ka na zavatra tsy de tokony hoe iny zava-dehibe ary de ho atao foana etsero sady andaniam-bolo zany de ty raisitsika ohatra ty afindrejezila ty afinjedezily fa tongava n'lay flame olympique hanatanterahana le jeux des îles eto Madagasikara eny le filoham-pirenena de niazakazaka amin'ny mahajanga de tonga hatrany toliary mihitsy any tsy ranona azafady indrindra de tonga hatrany toliary mihitsy de ampifandraisana ao anatin'izay le lanona-mpanjakana mifangaro lanona-mpanjakana satria efa ny safidy anao an'le jeux des îles Madagasikara fa mifangaro ao anatin'izay le tetikady politika miaraka an'le volomboasary le pray antoko aminy le pray fikambanana aminy
mampideradera foana n'le loko volomboasary ka nahanao satroka kely ara de asiana ruban orange am'le dress code mba ho hitan'ny rehetrarehetra tsy manaja ntsony am'le hoe izaty inge ka filoham-pirenena malagasy ka tokony mba ho ajaiko am'izay le hoe tsy manao foroana ny etseroa satria zany ny ambaran'ny lalam-pandrenana tsy tokony mampiseho endrika ntsony amina foronana amina vondrona sy antoko politika fa efa tsy mirarahanyzany ntsony le filoham-pirenena fa manao zay tiany atao izy amina lanonam-panjakana izy io hitanao izy manao lobaka orange manao ruban orange am'y satrokany izy manao pataloha orange izy bakiraro orange izy am'tramina lambahoany orange de izy menakavy hatramy membre ny gouvernement sy ny rehetrarehetra ka mifakaiza am'le hoe le lanonana zany andalim-bolam-panjakana lanonana ny TGV sy ny RD fa tsisy tsony ny endriko le hoe tinge fanjakana efa nitondra sary tamitsika teto izahay hoe tatahaka izao ny fomba ny tantana ny filomarika Ravalomanina sy ny fomba nitokana ny foto-drafitrasa de taiza tam'ireny zavatra reny ny filomarika Ravalomanina ny tsy maintsy nampiseho ny foronana sy ny zavatra nataony amin'ny anarany ny antokotiko Madagasikara na ny endriko ny fandokona ny trano azy ohatry mba tsy tazana ihany zany ohatra nozy a mba tsy tazana ihany zany fa ty ianao satria lisy te iseho mitady fomba hanaovana récupération politique amin'ny vahoaka ny toliary de nampifanojona amin'ny resaka RN9 le resaka pont Bamangoky le resaka am'le Bamangoky le resaka trano DRSP direction régionale la sécurité publique sy karazany zavatra samy hafa mombana panneau solaire natao de iny nafangaro tamin'le resaka fandraisana an'le afon-jedezily mba hahafahana mampiseho an'ilay hoe zay de mbola miasa mbola ty zay ry vahoaka mbola mahazo vahoaka maro zay de iny sary iny rehefa avy eo lalovina serasera politika rehetra teo de hoe mbola zakan'Andriamanitra Rajoely ny toliary fonja moa tsy afatara ny vahoaka ny toliary zay meny vatana amitsika am'izao fotoana zao fa tofoka Sileo sorena fa zao misy spectacle eo de tonga ny olona nga ianao vahin'ny amin'ny malagasy ny vahoaka malagasy fa raha nyty spectacle any ambanivohitra rehetrarehetra any zavatra roa ny tena iainan'ny olona any baolina isan-kalahady de spectacle de tonga any ny mpanakanto satria tsy ampy ny fialam-boly any ambanivohitra taloha nisy vidéo afaka nijery vidéo tsisy karaoké tsisy cabaret any ambanivolo any fa baolina hoy aho rehefa weekend dia spectacle ka zara raha misy spectacle abojo ahitany mpanakanto zay mety andoavany 3:00 ariary ny fidirana fa mahita izy eto bojo de tonga izy fa tsy midika fa ny olo rehetra de poro anao daholy fa vao mialy eo izy mody ao an-trano tsisy sakafo ao an-trano fa zao tsy maintsy mifaly le olona tsy en forme izy fa zao lasa izy manarinaridi de mijery spectacle de ilaza ianao fa tianao daholo vo le vahoaka non vahoaka tofoka Sileo reo fa zao mahafantatra koa izy ny amin'ny pratika an'le fitondram-panjakana le mekanisme an'le fitondram-panjakana reto mpampiororolo reto mpampitahotr'olo reto mpisambotr'olo reto de zao lalaoviny zeo ianao tonga izy rehefa hijery spectacle tonga izy mba hijery zany zava misy de efa mba menamenatra ihany nareo nan coupe du président raha natao tetsy Mahamasina zara fa nisy olona tonga nijery mba menamenatra ihany fa nandriny Antananarivo sy Toamasina le coupen'le filoha zara fa nisy olona nijery mba tongava fa misy message daholo reny zavatra rehetrarehetra eny fa aza de sodoka fotsiny ity fihetsika ity de ataontsika mifanaraka ny intérêt politique atsika inona hafa olympique ao ampifanojoy ary le am'le fitokanana ny RN9 zay tsy nareo manao anazy raha ny tokony izy mbola itoy ihany manja sy manda be hany nge zany RN9 zany raha ny tokony izy ary isorina fitondram-panjakana teo aloha miketrika nahazonany zany ny financement zany na hahafahana nanoho ny asa tam'zany fa ity moa tena fahamenarina sy fahafahambaraka ary faharesena ho an'le fitondram-panjakana ny atao hoe continuité de l'État tsy tiany zany aza miresaka continuité de l'État am'ty fitondram-panjakana ty zany fa tsy tiany zany fahamenarana sy faharesena azy ny resahanao hoe continuité de l'État zany amy tsisy nininna nahavita teo fa tonga de paf izy menakavy nanao an'io de alefa am'izay le dedaka sy oeraoerara politika lokona amin'ny lokony volomboasary le fitokanana anaovana récupération politique de afangaro ao daholy ny jeu des îles fanesy teto Madagasikara nge na tamin'ny andro n'Andriamatoa Diretsiraka na tamin'ny andro n'Andriamatoa
Maro Karavalomana ny tantana firenena. Mitseniny ihany ny filoham-pirenena tamin'izany de miaraka amin'ilay azo lazaina fa sangana teo amin'ny tontolon'ny fanotanjahantena, iny de vita. Raha Vany Tomasina zany de nentina niakatra taty Antananarivo tapitra. De teny amin'ny lalana teny nisy nanao relais, nisy nandray. Taroko tsara tamin'ny andro ministra Jean Bemananjara de misy mandray eny amin'ny lalana eny de mpanao azakazaka nalaza be tamin'ny fotoan'andro. Nisy taona ary Bao Monika nandray azy Vany Tomasina mpanao baskety nalaza be ngeza Bao Monika zany. De mandrapatongany taty Antananarivo zay fobe nanaovana ny lalao samihafa. Fa tsy hoe entina andeha hiteto faritany mba ahafahana manao fampisehoana politika, mba ahafahana manangon'olona, mba ahafahana mampiady an'le lalao ao anatin'le afo olimpika amin'le fitokanana kely samihafa, manome karatany kely, mizara resaka inona elektrônika kely ery, manao fitokanan zavatra kely etsero zay tsy hitanao hoe makaiza hatramin'izay, efa nataona nandritra ny efa taona mahery le izy fa tsy nakaiza akory nge. Adin'ny olona vao niala teo 2 andro, niala nanaraka an'iny ny engin rehetrarehetra sy ny camion. Anao lalantsika niaraka nanaraka an'iny tsisy nanoitsony fa le fihetsiketsehana fotsiny nandany mbola be amina miliara. Nentina daholo zao délégation raha antanitsika zao le fitoram-panjakana hoe avoid daholo hoe facture nanaovanareo an'ireny fihetsiketsehany reny. Efa miliara tsy fakahitana. Nahafahana nandoa karaha mampiasa ny secret, efa nahafahana nandoa ny heure complémentaire ny CSS, efa nahafahana nandoa ny volana vacation. Nahafahana nandoa ny volan'ireo fournisseur rehetrarehetra reo miara-miasa ny fitondram-panjakana. Sy zay maro be tsy voatanisaka tsony, vola mpamono valala, ny vola any amina sampandraraha maro samihafa. Raha ny vola lany tamin'ny fihetsiketsehana nataony olo reto, zay nanaovana an'ireny fitokanakanana sy fametrahana vato fototra reny. De azagaga raha ataon'olona raha vato fototra ny anaranareo satria le vato fototra betsaka mihoatra n'ilay hoe zava-bita. Ary le zava-bita efa nyresahantsika fa zavatra normal ho zany amin'ny firenena republikana. Ary normal zany ny amina hoe fitantarana firenena. Na vita io vitanareo mihoatra lavitra an'io ary nitsinjo vahoaka, Andrianampoinimerina nanao an'le be tsy mitantatra. Mitantarina ny ainga vanikadina andrina lavitra be any ny fomba taritana an'izy, ahoana no ahafahana miketrika an'ity. De mamatsy rano amin'iny lalana rehetrarehetra iny. De mahazo daholo ny lemaka manodidina an'ity Analamanga ty. Satria nitombo ny mponina tamin'izany fotoanan'androny na de mbola tsy atapitrisany maro ary. Satria nieritreritra mpitondra tamin'izany fotoanan'androny tamin'ny andron'ny fahampanjaka hoe tsy maintsy hindakanina le vahoaka satria fahavalo mosary. Ka andao tsika hikaroka zavatra ahafahana miarika ny any eriny, zay le nitenen'ny Ntaolo hoe mitsinjo ny vody andro merika. Zay le vision anticipation ihany koa rehefa manao zavatra, alefa melo le fisainana. De nisy vokatra tsara lizy satria tareo erina mbola lovaina hatramin'izao natao hoe be tsy mitantatra. Sy ireo lakan-drano rehetra zay nahafahana namoakany hoe reto rano maloto, reto rano tokony hanondraka. Efa nahalala nanao ny endriky mibarazo ny olona tamin'izany fotoanan'andrany satria nitsinjo ny 100 taona ny 200 taona teoriana, fa ianareo ngamba mitsinjo an'izany. Ny anareo de verinareo fa tsy ho mety ritra io volamena io, ao mangady eo daholo ny akama rehetrarehetra. Tsy ho mety ritra ny vato eto Madagasikara, mangady eo daholo ny akama rehetrarehetra. Io nge tsy hoe loharano tsy mety ritra fa mety ritra ny volamena, fa zao mba ezao tsinjovy reo malagasy any erina any. Mba lovain'ny malagasy afaka 200-300 taona le izy, fa tsy hoe tongava daholo ry kely-maso, tongava daholo ry mpandraraha vahiny, tongava daholo ry rosianina, io trandraony anay, manamboara pista mihitsy amoahana an'le volamena. De aza mitsinjo mihitsy am'le malagasy any eriny, ohatry ny hafahafa ihany zany ohatry mba hafahafa ihany zany. Fa mila mifampitsinjo De zay ny andraikitra le fitondram-panjakana, manorina mba haritra. Mialatsiny fa ohatry misy slogan na orinasa zay fa tsy te hiteny. Fa tsara be zay nefa. Indrindra le tenen'ny filoha Maro Karavalomana le hoe manangana ho an'ny taranaka fa tsy mandrava ohatry ny ataonareo io. De aveo fandaniam-bola mihoapapana no ananganana indray rehefa aveo rehefa avy mandravonareo. De nareo indray milaza fa mesi rehefa aveo rehefa manangan-javatra eo ambonin'le zavatra noravanareo. Tsy zay ny fotom-pisainan'ny olona. Fa avaliko mosary ho Andrianampoinimerina. Dadilana Poina.
afatry ny ombala be maso rahamasina mivalapariako dikan'izay firaisankina ray manontolo na tsy misy rahamasina ary eto an-taninareo izy fianaratsoa fa zao rahamasina mivalapary malagasy ray iantsika ny dikan'izany ny olona zany manana hevitra filozofika mitsinjo fa tsy manana hevitra filozofika mamotika sy manao tsinitsinina ny hafa zay efa nanao teo aloha teo de ohatran'izany tia nyreto olonreto atao de hoe fanjakana vierza ty fanjakana ty mitotona avy any ny retrarehetra tsisy nanao an'izany teto fa izy voatongo zao no manao zavatra eto Madagasikara tika na ny hôpitaly niterahany ara tsy fantany hoe nisy fanjakana ngeny nanao an'io feheveriny fa tonga de nilatsaka avy any an-danitra fotsiny le hôpitaly niterahany de terateraka tany amin'ny maternité tany izy fa tsisy mpitondra nanao an'izany sy nikarakaran'izany ohatr'izany le fotosaina n'le fitondram-panjakany reto sy reto olona miaraka n'le fitondram-panjakany reto de tiany raha azony atao de ny razena daholo mihitsy ny mikisaka aloha reto de reto am'izay ny anay saika anao an'izany fa tsy tafavoakana ange saika atyaty-kambo tamin'ny Tanamasoandro fa tsy tafavoaka le izy resaka fotsiny mibobaka raha sitrapony izy de zilo nge tao Tanamasoandro natao hoe fa tsy vitany satria le resaka ngeza be le projet zato amberivo le fanatanterahana azy roso telo satria sady tsisy moyen no tsy adapte le situation le projet hoentina ny tsy akia am'le vahoaka ihany koa le izy satria miteraka alahelo an'le vahoaka malagasy le projet hoentina Tanamasoandro ny resantsika ohatran'izany le autoroute mbola tsy raikitra le foto-drafitra asa mbola tsy napetraka le vaty fotra fa mbola fampahafantarana fotsiny nataon'le olona de tsy mbola nisy fanjakana sananao an'izany isika mivoanao an'izany ho hita mitovy an'izao tontolo zao fa mahavita autoroute tsika an'izao mbola tsy nametraka vaty fototra de fa resaka fotsiny mibobaka io makety misy piazy ery misy ohatran'izao ery ny atsika de misy jiro ohatran'izao misy tetezany ohatran'izao ohatrany hoe de anao ery favori be mihitsiny mbola tsy mipetraka le vaty fototra amin'io de fa bela zao am'le projet ale voary mandeha am'izay le projet mipetraka le vaty fototra mbola vao mandraraka tany tsy mihoatra ny 10 kilometra de fa kofona ka mifakaizany lainga sy tsao zany ny tsao aloha zavatra tsy misy ny foronina fa ny lainga zavatra tsy possible mihitsy ny resahana indrindra tafiditra ao anatin'izany koa fampanantenana ny resahana kanefa tsy vita lainga ihany koa zany mitovitovy endrika amin'ny fampanantenana pokaty zany le atao hoe fampanantenana pokaty mampanantena zavatra be mihitsiny fa hoe ty misy baoritra tsara tarety ao anatin'ity baoritra ity daholy ny famomezana ho an'ny ankizy rehetrarehetra sy ny sisa ao anatin'le tokantrano anankiray fa rehefa raisina le baoritra rehefa aveo tsisy nininona ao anatiny fa le baoritra fotsiny tonga zay le fampanantenana pokaty tsy le baoritra ny tadiavin'ny olona fa le zavatra ao anaty baoritra fa ao anatin'le baoritra tsisy nininona de ohatran'izay le zavatra atolon'le olona io iny eny le autoroute tsy nahavita 20 kilometatra tsy amin'ny farany taona de efa kofona de ny azirany ONE eo anivon'ny office national mikasika ny environnement hoe ity nge mbola tsy nandalo amin'ny resaka étude impact environnemental le efa natao ozy izy ry mahay mandamindresaka inona fa tsy nisaoty hatramin'le DG de jerevanao le asa na moambola amina miliara tsy toko tsy foroana tsisy toy an'le asa le tany le vahoaka malagasy nypitehana fotsiny tao mbola namokatra namboly vary namboly mangazy namboly tsaramaso namboly katsaka ny totofa natao fotsiny tsy miraharaha am'le resaka droits humains tsy miraharaha am'le reto malagasy reto nge fa sahirina voaka tao anatin'le covid-19 mbola vao miarina tsikelikely ka zao ndao tsy pitehantsika fanananreto fa reto olo reto tsy manana asa akoatriny mamboly sy miopy ka raha sanatry izany moa nde ho totofatsika ty de aiza ny sakafo andreo itsika tsy manana mesure d'accompagnement hoanenan'reto olo reto fa de zay totofany tao fotsiny le tany tsy maintsy mahazo ianareo indemnité alohan'ny fiandohan'ny volana zao aiza tsy nahazo indemnité le olona hatram'ty mandraky ty ny androany tsy nindamnizena zay ho a le fiainan'le fanjakana ary malagasy donc aza manaiky tsony ampiasolon'reo efa fantatr'reo
olona menakavy reo mpapiesona tsy mitazona ny teny nomeny zany reo. Raha miteny reo hoe tsisy distrika ho adino zany de diso zay. Aza mba minomino ny zavatra resahany ohatran'izay. Tsisy distrika adino amin'ny resaka fahantrana marina zany. Mahantra daholo ny distrika rehetra. Raha ohatra manko ka izay zavatra no teneny hoe tsisy distrika adino zany de zao mimpé d'égalité tsara zany. Mitovy tsara zany fitantanana le distrika rehetra. Fa rehefa tena dinianao ny tantaran'ny distrika rehetrarehetra, misy distrika tsy ametrahany tongony nge. Misy raha tsy zany ve ny olona nikonga efa hoe efa zay zany koetrin'ny hoe faizaika. Ohatran'ny hoe tsy rara iny zay. Etsy Anjorobe ara moa tsy hita zay zavatra ataony etsiko. Etsy Akazobe. Raha tia ny Anjorobe namboary ny lalana RN3. Raha fatany fa misy vary mivoaka any, raha fatany fa misy tongolo any, raha fatany fa misy legioma mamatsy an'Analamanga sy Madagasikara, namboariny tsara tareo fa ngany diaviny tongony. Ngany diaviny tongony zany. Na lavitra azy kandreo tokony ho fantany betsaka ny zavatra tokony atao ho an'ny kandreo fa zao fa ngany diaviny tongony zany. Fa ny azy mahafinaritra azy le grande ville kely tsotsotra 3-5-20 reny ihany de anaovana fietsiketsehana politika de iny fotsiny ny aseho any serasera de ohatrany hoe milay izy. Ka tsy milay reo e. Tsy milay nareo. Mamodika firenena ny ataonareo. Mandroba an'le fananan'ny malagasy ny ataonareo. Zany ny fiainanareo. Tsy mitsindro ny vody andrometrika le vahoaka malagasy nareo. Tsy malala an'le notion le état nareo. Nye inona moa zany atao hoe état zany? Fanjakana. Inona moa zany atao hoe firenena zany? Nation. Inona moa zany atao hoe vahoaka zany? Peuple. Tsy hainareo zany. Fa ny anareo de zao vola voninahitra. Ka rehefa tsy mifanitsy an'ireo vola sy voninahitra reo, fa manelingelina ny fomba hazonan'ireo sy ny fomba hibanana am'ireo, de fa raisinareo fahavalo daholo. Zay mahatonga anareo sahiran'io rehefa manao fietsiketsehana eto sy eroa mamory olona de lasa fangaro le afo sy ny sisa sy le fietsiketsehana amin'ny fitokanana kely eto sy eroa. Efa ataony nareo nodikodina nitokana teo fa zao tsy nigeninina ho an'le vahoaka malagasy le izy fa le trano ary ny tretra, le trano ary ny tete. Ny sasany ary tsy vita menjera ho azy. Ary ny sasany raha vita ndray miforsenareo nitokanana mitondra alahelo an'ny hafa. Anaty rova Kanja Mahamasina sy ny sisa sy ny sisa. Tsy zay efa nataonareo tany. Ka ho avy ny fitsaram-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana zay ventsika fa adio de hiteny am'izay le vahoaka malagasy ihany. Za tsy miteny hoe vote de sanction tsotra fotsiny. Fa tena aseho am'reto olo reto ho fantatry olo reto. Ohatry ny fiarahamonina miresaka am'izao fotoana zao fa raha misy olona 20 mijoro miresaka, fa raha misy olona 2 pomba ny fitondram-panjakana io ara-bao izy. Raha misy 2 amin'ny olona 20 miresaka ka pomba an'le fitondram-panjakana ka miteny tena mety mbola tokony hiverina eo ara-bao izy. De ohatran'izay ny vato tokony ho hitanareo any amin'ny urne. 200 raha be indrindra. Député Rasta moa miteny hoe 200. Tokony izy tokony tsipina 0,, reto olo reto e. Satria tsy ohatran'izao le mitantana firenena, tsy ohatran'izao le atao hoe fanjakana. Fa tena siparany reto olo reto mihitsy le atao hoe fanjakana. Re olona tokony hiteny, tokony hanipy zavatra mahatsara an'le vahoaka, lasa mifangarika am'izay zavatra ataon'reto olo reto. De manao zay daniny kibony daholo eto Madagasikara zany satria ohatrany hoe tany tsisy fanjakana de le vahoaka tsisy pia. Am'izao fotoana itenenantsika izao, rentrée solennelle zany na officiel amin'ny fiandohan'ny volana septambra, fa mba azontsika tsaina ve? Azonareo mpitondran-tsaina, nareo mandehandeha io mitetitety Nosy-be, Sainte-Marie, Toliara, Mazanga, Dego, afo kely iny nge nentinareo mandehandeha, vitana amin'ny ministry ny fanatanjahantena nge mitsena an'iny e. Fa tsy voatery andeha filohan'ny repoblika e. Vitana amin'ny ministry ny kolotsaina nge mandeha roa e. Amina fietsiketsehana ara-kolotsaina e. Vita amin'ny ministry ny fizahatany nge mandeha any Sainte-Marie e. Fa tsy voatery ny filohan'ny repoblika e. Fa tsy ne fitondrana lany atao le fitondrana.
ianareo milaza fahajanona ny foto-drafitrasa fa efatoka amin'ny ara-tsosialy mponina le ara-tsosialy mponina mihitsy ny sahirina sy tavavoaka am'izao fotoana zao de mba manitreritra zany le voaka malagasy hoe mba karakarao zay amboamboary zay miady rery le vahoaka malagasy tsy mbola mavita inscription sy reinscription ny akamaroan'ny vahoaka am'izao fotoana zao am'izao fotoana itenenantsika zao mbola ambony be ny pourcentage ny voaka malagasy tsy nahavita nanoratra ny anaranjanany na niverina nanoratra ny anaranjanany any amin'ny sekoly mba hahafahana mampianatra satria hiditra amin'ny herinandro io na fourniture scolaire ara vitsy mividy ahoana ny eritreretinao am'izao fotoana zao 14 000 ariary ny paquet en sampazy 900 ariary ny protège zany ny zava-misy zavatra iainana 85 000 ariary franc azafady indrindra tompoko 16 500 na 16 000 ariary ny 200 pazy de olo izany atakatra an'izany même manampianatra zaza ray ary anatin'ny fahasairanana mivoaka le fourniture lava be vao aty amin'ny presco fotsiny le zaza de efa lava be le fourniture aty amin'ny CE na CM io fourniture lava be mihitsiny de qualité sasany tsy maintsy marque mapedy carioca sy ny sisy calligraphe zay ny atsarovany olona tamin'ny andro ny filomarika Ravalomanana tsy vitany nampianatra maimaimpona 0 droit amina rentrée scolaire fa zao nomena an'le vatsiny le kit scolaire raha manana saritsika faly de mba alefa raha manana hoy aho resaka kit scolaire tamin'ny andro ny filomarika Ravalomanana de nomena kit scolaire ny atao hoe kit scolaire filomarika Ravalomanana na hitaniny hevitra iny satria tsika efa nampiatra an'le politika le EPT éducation pour tous ka zay éducation pour tous zay fampianarana ho an'ny rehetra de zao le scolarisation miakatra be mihitsiny le fahafahany zaza malagasy miditra an-tsekoly efa nanodidididina ny 27 isanjato le izy rina tamin'ny andro ny tondran'ny filomarika Ravalomanana de foana le alphabétisation satria nanenjika tsika tamin'ny hoe amin'ny taona 2000 ny malagasy tsy mahay informatique de tsy mahay mamaky teny sy manoratra de nanao ezaka be ny fanjakana rehetra amin'ny fandimby zay le continuité de l'état de rehefa nanao ezaka be natao tamin'izany fotoanandro zany de zao ampidiro an-tsekoly aloha ny zaza malagasy apetrao daholo ny projet maro samihafa ary ndao tsika iresaka am'ireo bailleur rehetrarehetra eo reo partenaire rehetrarehetra eo reo ONG samihafa rehetrarehetra eo am'ty resaka alphabétisation ty de mba tsy menamenatra trony ny dadabe sy ry bebe mianatra manoratra manana fotoana ianarana ary dadabe sy bebe mianatra sady mena karapanondro sy ny copie zay tsisy calcul politique etrony eny reto copie fao be de mahazo karapanondro manaraka an'iny no nampianarina nanaky tetsy sy nanoratra vitsy tany ambanivohatra zany dadabe sy bebe zany tsy mahay manoratra ny anarany fa mahay manoratra daholo mahay manoratra daholo ok faly misy problème ny connexion antsika zany de tsy afaka mandefa an'le saritsika mialatsy indrindra de ohatran'izay koa le fatapahana any amin'ny tambajotra azafady indrindra tompoko fa mba mahay manoratra ny akamaroan'ny ray aman-dreny rehetra fa am'izao mbola misy bebe sy dadabe mbola manana fotoana ianarana ve tsia lasa miasa miforotra mitady vola mba hafa le hoe eto ny fotoana hitadiavana any an-tsaha de eto ny fotoana hitafana ny fianakaviana de eto izy mba mandeha mianatra tsisy tsony zany am'izao fotoana zao fa tamin'ny andro ny filomarika Ravalomanana afaka nanao an'izany rehetra ka na tsy afaka nody ara ny ankizy mpianatra satria amina kilometatra ny maro nandehanana mianatra de misy ny cantine scolaire de mifangaro isan-kerinandro ay tsaroko tsara rina enomboritra enombisianany tsaramaso hoe voamaina io de le fomba fandrahonan'le izy mifanaraka tsara am'lay tadiavin'lay vatana
de eto indray mihinana ankotrana kely fa tsy mibahana be ny ankotrana mba tsy tonga le décalcification. De eto indray mizara vovokatsaka sy miprobot am'zany nisy tanga mihitsy ny tsaroko tsara produit diobony, mizara vovo-dronoana any amin'ny sekoly katolika moa tena nisy an'izay matetitetika sy ny fiangonana katolika, mba hampatanjaka an'le vahoaka malagasy, le zaza malagasy marimarina kokoa de hianatra. De mihinana voankazo ara-dalàna le zaza avy eo, miovaova le izy, androanakondro rapitsy voasary arakaraka le saison, fa misy foana io any ambanivohitra. Misy ara fotoana ny sasany mihinana hoe aprosihana misy mihinana pasteke, aprosihana misy mihinana jus de papay, mihinana papay fa tsy jus de papay. Fa firy amin'ny malagasy moa mba mihinana pasteke nefa fanafody le pasteke. Tsy mahatakatra, tsy mahavidy tsony. De ohatry ny hoe raha tsy akondro tsy desera na voasary. Nefa betsaka itrindry-tsakafo zay tokony ho an'le malagasy. Fa afaka ninana am'zany izy tamin'ny andro ny filomarika Ravalomanana nantsinjo an'le zaza. De tao am'izay le kit scolaire. Zany hoe ao anatin'iny kitapo iny nisy blouse tao rino. Mbola misy manina am'zao fotoan'izao an'le karakaro maitso. Nisy blouse tao, nisy cahier maro be tao, nisy penina tao, nisy persilihazo tao, nisy fitsipika tao, ny fitsipika misy karazany maro, misy goma tao, nisy trousse tao, nisy éponge tao, misy compas, nisy compas, nisy ardoise tao, nisy lacré tao, misy mosoara raha ao anatin'le kit scolaire ame filomarika Ravalomanana. Afaka mamamafa lelikely lehibe lelikely avantsika zanantsika reny tamin'ny fotoan'andro. Fa zao misy ve sa tsisy reny? Sady efa tsy mahalo droit le ray aman-dreny amintsika miteny zao, betsaka ny tsy mahalo droit, ny tsy mbola manana kit scolaire, ny tsy voatsinjo le cantine scolaire, mba nanaovana fihetsiketsehana tamin'ny noviny iny tamin'ny heritana hoe isy ny cantine scolaire de sokafana ohatran'izao. Politika ny reto olona reto, fitakasalainga ny tany, ary tena marina am'reto olona reto zany resaka zany, fa tsy marina amintsika aloha fa marina am'reto olona mitantany reto. Zao le vahoaka malagasy tsy afaka mianatra ara-dalàna satria tsisy le vola. Soratana fotsiny eo anaty lalam-panorenana le izy, am'le hoe zéro, am'le droit, tsy andoavam-bola maimai-poana, fa tsy mahavita an'izany. Na mbola izany ara, mbola misy mitaky vola. Le fitaovam-pianarana ho an'le zaza malagasy tsy misy mizara tsony. Le mpampianatra tsy zarizary, tsy voalony tampikaraman'le mpampianatra. Anaovana fitaovana politika le fizarana contrat, 6e vague, 7e vague, 8e vague, 9e vague, 10e vague. Anaovana politika le izy. De asaina mitondra olona tsy sery le mpampianatra omena an'le contrat. Zany hoe le mpampianatra niala tany am'le misy azy, tsotra lasa vadika ampiasam-panjakana, iny le contrat. Na le orinasa mpanao an'le fitaovan'ny mpampianatra ao ampiasainy, le formation tokony ataon'ny mpampianatra tsy tafavoaka tsony am'izao fotoana zao, de niveau T3 ozy izy mpamatsy vola eo am'setra raisam-pirenena. Nefa zany rehetra rehetra zany voatsinjo daholo tamin'Andriamatoa Marika Ravalomanana. Betsaka ny formation rehetra rehetra nomena ho an'ny mpampianatra. Ary naporisiana mihitsy ny mpampianatra ndao hanao formation satria ity indray ny programme mpampianarana am'ty taona ity. Tsy maintsy mila mivory mijery. Tompon'andraikitra pédagogique tsy maintsy mampita ny fahaiza momba ny tontolon'ny fampianarana ho an'ireo mpampianatra rehetra rehetra eo, hatramina mpandraharaha. Fa tsy hoe mpandraharaha mitady asa fotsiny, fa mpandraharaha malala ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny nalaina. Satria ireny de afaka mifameno tsara n'le mpampianatra sy le mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra. De anotantsika zany ve ny zava-misy am'izao fotoana izao? Mbola mitotototo mitady droit ny ankamaroany ny ray aman-dreny rina. Mitady droit ny ankamaroany ray aman-dreny. Sasan'izany moa zany de hoe manangona cahier ray isan-kerinandro, nalahelo mihitsy naheno an'izay tamina namana. Za meso efa niry ozy izy, efa tany amin'ny volana.
maro satany a no napetrako tao anatin'ny fidiram-bolako fa rahavaratsiny mahazo ka iray isan-kerinandro de firy zao ny kahianao eo 520 de nafangariko eto kely mividy 200 pasy eto mividy 100 pasy eto mividy 50 pasy ohatr'izany daholo mihitsy 520 fa malahelo ianao milorotsa-dranomaso ianao fa rehefa mba mahazo vola kely eo azo ao satria nisy namana ambany resaka tamiko de mba ho fenoro kely ny kahianjanako le protèze aloha zany mba azoazo kely any de misy sasany scotcha no vidiko de mbola napetapetaka tamin'ny scotcha le rovotra iny efa misy fetraka any am'le akizy iny raha vao tsy tena satria nge le akizy mba mila zavatra vaovao iatreany an'le tao-pianarana vaovao hoe fourniture scolaire vaovao ny tadiavin'le akizy iatreana ane scolaire vaovao satria misy fiatraikany ara-tsaina rehefa mahazo zavatra vaovao izy eo anatrehany fanamby ataony amin'ny ray aman-dreny hianatra hikofoka dada sineny tsy maintsy vitako ty fa raha zavatra tota foana ny etinyetreany eo tsy hoe ratsy zany amin'ny lafi ny ara-tsainy zany manampibetsabetsaka amin'ny fananana zavatra vaovao fa mety mba voadona ihany sainy lefa fongoka eta amin'ny heritaony ty fa na sy ny dada sineny skotsy tsy homenatry ny dada sineny e ahoana no ifamezana tsiny any ray aman-dreny le ray aman-dreny efa mitotototo mihitsy mitady vola ozy le namana zay ahoana nataoko rahalahy efa tamy telo ao noho ny fo tamin'ny efatra mivoaky ny trano miditra amin'ny trano amin'ny valo alina ny valo sasany alina tsy nahita vola tsy hoe tsy mezaka izy tsy hoe tsy mikarika le ray aman-dreny fa zao le zavatra atao misy ny tsy misy le zavatra atao mihitsy ny manahirana tsy fahaizan'ny mpitondra daolo mahatonga an'izany tery le lalana hahafahana mivoaka ao anatin'lay a fa saraina n'le voaka malagasy de ny tenindrina mamitina azy tsy fahaiza mitondra fa raha nahay nareo miparitaka ivolo io nisy asa nisa tokantrano mba ny sakafo ny akamaroa ny voaka malagasy ka afaka ny lahatra nareo isan'andro nareo moa zany tsy azo larana fa ny nareo tsy nitely isan'andro fa matetika inenina na imbalo isan'andro raha manompo-tidezy nareo amin'ny fito maraina amin'ny folo nareo tsaratsara gote tacos panininy nareo mety pizza akory ny ara de jus naturel tsara de tsara na nareo mety manenjika cappuccino allongé sy ny sisa sy ny sisa na nareo afaka mijery patisserie any am'le lafo de lafo sy raitra de raitra atoandro nareo mbola mihinan-kanina tsara apoint tsara ty ahoany steky de aveo mandresatra minsao tsara mihitsy mergeze ny retraretra tsara de tsara mihitsy anananareo zany kinona moko nareo olona mpandroba volako nareo nge manotantely afadrakotra n'lefa le volam-panjakana sy le fiainam-bahoaka ataonareo tsinitsininy e vita iny avy mikalo eo nareo mihinana desera tsara nareo desera nareo afaka miovaova teanao glasy nareo teanao zavatrafo nareo ataonareo io amy telo ndray nareo lasa ndray nareo te hinany nareo de lasa ndray nareo mihinana an'le gratin amin'ny ariva moa nareo de efa tsy fantatra tsony miaraka amin'ny akolita maro samihafa mbola afaka mampirevy ndray eo dine mba ohatrany ahoana raha ny tsiron'izany ozy ny tsy mihinana tena mahasositra retolo rety e fa le vahoaka ngerina e indray mandeha isan'andro e maraina moa zany de kafe sy mofo calculena hoe enjato kafe ronjato efajato mofo raha manaka atao kely de misy composé de aorinan'iny am'izay miady mafy mitady vola ny après-midi amin'izy na ny arivan'iny am'izay vo afaka mba mihinan-kanina fa le atoandro kely le solon'le sakafo lasa mihinana paty ronjato sy ranona paty de rano mafana nge le ranona paty vo etra misy vitsininy e elatsiny ka tsy mifanentana tsony satria zao etrany hoe manosika vahoaka manosika mpitondra fanjakana tsika amotika vahoaka ka izy menakavy omposena daholo anakarena omposena inan-kanina ny sasany zany efa tsy afaka mandeha trony ny trafo ny ato efa takiny zany ny tendany ato ataorina ato miavitravitra be ny kibony efa tsy atonina tsony raha tay misy tamin'ny voalohany sasany zany efa lasa xxl ny tayany am'izao fotoany zao
le tanana tsy atonina ampiaratra ntsony satria efa mivotovoto tsara dongadonga kely le tanana de rehefa mikoaka afa mihitsy hoe ahoana moa fikoaka mpanana de ahoana fikoaka mmantra de rehefa mievina ohatr'zay rehefa mitehaka ohatr'zay zany anareo fa le vahoaka malagasy mihina nytady kirarony kely ery mihinana veoveo mihinana antsy fihinana efa fantatra zao fa pozina tsy azo anina fa hoanina fitangoroana njany ty phénomène balenina maty lo tsy haiko mihitsy rina fa rehefa misy nitrozona maty any amoron-dranomasina fa ifandrombahana io fa tonga de dezosena tsy fakahitana grave be le malagasy matomaty le pozina am'le trozona misy pozinao any am' ranomasina fa tonga de taonana nitanao eo dezosena aingana le izy miazakasaka le vahoaka nona ary tsy manam-bola heureusement so ihany foe filomarika rahavalomanina tena zava-dehibe amiko ary asa mainka mihitsy ny aloha anatin'ny zatry andro tsy maintsy ampinanana hanina le voaka tsy maintsy vahana io olo anara-tsakafo io isaorantsika ny filomarika rahavalomanina am'izay fahitany satria ny filomarika rahavalomanina mandeha mitety commune sy district io mahita an'izany lafin-javatra rehetra zany de veritsika fa sitrapony voaka malagasy ny teny hoe vonjeo zay dada raha ny ety aminy nataonareo mpitondra fanjakana tsy niantsy vonjeo tany amy dada rahavalomanana ny akamaroany vahoaka any am'izay andehanana vereny anao dada anay tsy asamam-bolo tsony dada fa matahotra zay fa misy mangalatra mivokatray azo nareo eritreretina aveo a mpiambina tsaramaso tamy betafo izy mianaka mpitehan'olona tao tany moramanga raha mato maka ravibomanga mivonon'olona azo nareo mpitondra fanjakana tsaina ve zany ianareo manana garde de corps manana voiture de service voiture de fonction misy maka mivady aman-janakareo metsena kely ery mivady aman-janakareo misy manatitra ny tranonareo misy sécurité amin'ny alina sécurisé amina société de sécurité privé ny tranonareo am'izay mbola misy karazana alika rasy koatrin'le olombelona miambina mbola misy alika le tena avo dingana be le ina moa zany avorazany rasy ambony be tsy le alika gasy voatondrona de mifoto-drambo miambina ny tranonareo fa le vo miteny vo mivovo de re any am' 100 metatrany le vodoboky le feo beany andan'io dogy allemand rottweiler cancorso izy dolo zay pitbull ino ny tena zava-dozy andaninareo eny eny ampivariko ena na motomotikena efatra kilao isan'andro milamima ho anareo e fa le vahoaka tsy atsasaky ny atsasaky ny fefany raha mihinana ena zao raha gaga be amina eny de riandravoangy amo efa elaela ny tsy tany amy tanàna fa misy fotoana mandeha ihany mba mijery ny zava-misy ay misy valitra sosisy amy toko zany koa de misy le sosisy ambany amin'ny arona de mipetraka koa le sosisy eo 4 arivo ty de jerevako le fitoy zany le sosisy eo misy eo amin'ny enina fito valo de misy mividy fa ahoana ny kalitaon'le sakafo za tsy mametsiny le chien de race amin'io mbola ividanana croquette tandremo de anaovana an'le traitement mbola zavatra eny ka tsika tsy mialina an'izany fa tsika ty teny fotsiny hoe tsara ranga le condition anareo olona tery amy toerana hafatery misy anareo ny tonga nanan-karena tampoka satria nahazo mamin'le fanjakana revinareo de revinareo daholo ny atao fa tsy ny revim-bahoaka memezanareo rehefa nyteny filomarika rahavalomanina hoe zay mahasoany vahoaka aloha fa tsy zay mahafinaritra ny vahoaka fa exactement zay mahasoany vahoaka ny tokony atao fa tsy zay mahafinaritra azy tsy hoe te hijery spectacle le vahoaka de zay ny antaniana vola tsia fa ahoana ny afahan'le vahoaka anana asa amokatra tsara afaka mampiana-janaka afaka mihinakanina zay natao hoe zay mahasoan'le vahoaka fa tsy ianareo manavaka am'izany de tazainareo angataka le vahoaka de ohatriny hoe mihevitrinareo rehefa mesy mame vary raigony de le raigoninareo amin'io tsy 10 gony fa 5 non tsy 10 kilao fa 5 kilao de fierinareo hoe nandeha zavadravatra tary zay de tianareo am'le communication lalovina kely Facebook sy radio sy télé hoe de misaotra ny fitondram-panjakana misaotra ny filoa ianna fa nahazo an'ity zay nefa le vola tsy vola any am-posinareo fa zay le culture
hitondranareo n'le voaka malagasy. De fitondrana lany atao a tokony asa saina am'le rentrée scolaire an'le zaza malagasy, tsy mandeha am'izay loana miady rery le ray aman-dreny tsy le ankizy. Am'izao fotoany tenenantsika zao mbola misy ankizy miasa mafy. Eritrereto 4 arivo isan'andro ny sarakatsah miasa mafy le ankizy. Mitady vola anangonana vola, andoavana droit, frais généraux samihafa, sy mbola hividanana fourniture scolaire. De sasa moa lasa mandeha mitsindroka vy, de atao ino ty ka mitady hividanana kahe za ramose. De misasa mandeha mitsindroka taolana. Zany ane ny filininy eto tanàna ary mpitondra fanjakana e. Fa ny anareo le voninahitra sy le seza mahamaika anareo. Nde nareo manao fanadihadiana anontany io firisan-jato ny voaka malagasy nefa navita nanoratra ny anarany any amin'ny sekoly zay ianarana amin'ny herinandro io. Eo indrindritsika misy fanadihadiana ato. Tsotra ndrina am'izay. Fa raha ohatra ka mpitondra mpijaly vahoaka ranga tsy mila miverina amin'ny fitandrana tsony a. Tsy averina tsony. Hoavy moa fotoana mifampelezan-kevitra fa mahazo amintsika ireo. Tsy miverina io zany tsony nareo e. Ampy zay. Ampy zay. Efa trop loatra le zavatra ataonareo. Fa tsy hoe propriété privée anareo na appropriation anareo koa le fitantanana firenena hatramin'ny lalàna. Sy reto a fananana rehetrarehetra ny fananam-boaka, ny fananam-panjakana, hatramin'ny volam-panjakana, ka zay tianareo anaovana azy, zay tianareo omena azy, zay tianareo antaniana azy, ka ho an'le mahasoa an'le vahoaka, tsisy raharahinaareo an'izany mihitsiny. Fozinareo hoe zay zao no mitondra de zay tianay atao io. De maty soamantsara le malagasy. De eritreritry nareo fa afaka mbola manao zay tany kibony satria nampahatra anareo, nimpotehanareo le vahoaka malagasy. Tsy a. Sotrafaly. Za le zava misy eto amin'ny firenena. Ka mitenitsika satria ny antony indrindra de zao. Manana zavatra atao mihoatra ny tsena niny hafa olympique iny ny filohan'ny repoblika. Manana zavatra atao ohatrany natao hitetezana festival le filohan'ny repoblika e. Be da be ny asa miandry an'le filohan'ny repoblika. Ny fotoana raha teo efa fohy, tsy afaka manao mazisy miracle ianareo fa zao. Mba apetrao am'izay tena ametrahana azy araky ny tokony izy ny tongotra natao hoe fanjakana. De lelo aza atao fitoran-tsatroka sy fitorana solomaso fa atao fitoerana fahaizana ahafahana mitsinjo ny vahoaka malagasy. Raha tsy zany lasa fitiavatena le izy, fitiavam-boninahitra sy fitiavan-tseza. De tsy mandeha any amin'ny laony le fôry rehetrarehetra. De miverina any amin'ilay tenin'le namana. Tsy hoe le malagasy ny tsy miezaka sy tsy mitady zay tokony ataony. Mandainga raha miteny an'izany nareo. Fa tena miezaka le malagasy fa zao. Ny asa ataony tsy misy. Ny sakafo hanina ny tsy mananana vola. Ny sekoly ianarana be da be manerana amin'ny Madagasikara. Na sekoly mpanjakana na sekoly tsy miankina. Fa tsy manana fahefana mpiana-janaka le malagasy. Tsy manana vola ahafahana manao fivezivezena, sara-pitaterina le vahoaka malagasy. Tsisy tsony. Le billet zany, za moa tsy miteny pièce tsony. Fa le billet tsisy tsony, tsy tonga any anaty paosin'le malagasy. De azagaga raha tratra ny krizy ara-tsakafo, krizy ara-tsosialy, tsisy vola tsony. Nona le malagasy ry mpitondra. Nona! De rehefa nona, tsy mahavatena tsony rina. Tsy afaka mba mikarakara vatana hoe ndeha andro. Ilaina any mandro re olona rehefa tonga otrano hoe manala ny atsembohana rehetrarehetra e. Mandamina fahasalamana le mandro e. Fa tsy afaka mandro le vahoaka. Maraina indraindray sasany tsy mahavita manasa tarefa kivy, tsy afaka misotro rano mafana, ilainy vatana ny rano mafana. Nefa ndeha hitady asa. Ka tena sahirana ianao. Mba zalalo zany nareo resevera koa mba manaova madio a. Misy aminareo indraindray tsy manasa tare a. Misy aminareo indraindray tsy mandro a. Misy aminareo indraindray tena tsy manasa tongotra. Tadiavo ny fahasalamana ny fahadiovanareo olona.
tahaka zany ihany koa ny mpamily samihafa fa eto moantsika zany resantsika zay satria betsaka no mitaraina am'izay mba ataovy mamadio hoe zay nge le toetsaina ny zarain'ny filomarika ravalomanana hoe ny mpiasa ny mpitatitra ny ino moa zany ny mpamily am'ireny mpitatitra reny zany fiara fitaterina de hoe miasa ho an'ny vahoaka manao akanjo tsara de manao kravaty de nety le izy na de nisy ny memenina tamin'ny fotoanandro ary fininary tieritreritra ny filomarika ravalomanana ty ozy fa atoerina izy takatry ny rehetra ko maninona moa mpitondra bus be any ampitan-dranomasina rehetrarehetra ny mpamily amina fiara fitateram-bahoaka transport commun manao satroka tsara lobaka tsara midy manao fanamina mitovy fa maninontsika ny tsy mahavita an'izany endriky mifitazaina daholo zany fa zao ny diabolizena n'le filomarika ravalomanana zany rina io ndray fa le ranga iny nge tiany am'le jadona sinsisa zao vao tonga saina le voaka ay moa le état de droit no message nampitain'ny filomarika ravalomanana sy le hoe ahoana fanajana ny zon'olombelona de miainga aminao le izy de rehefa voajanao ny tenanao eny miala am'trano ianao mitondra kara-panondro miala am'trano ianao madio tsara miala am'trano ianao mahalala fa eto a tsy mandreoaka eto a tsy mandroro eto a tsy mamany eto a tsy manisy naparaka eto am'ty toerana publika ty ako inona ny ataoko tokony anasa tanana ay zahay kely le respect an'le droits humains satria miainga avy amin'ny tenako le izy de manaja ny hafa tsy manary rano amin'ny kovety eny ampivoan'ny arabe zany daholy le message ny filomarika ravalomanana fa zao mbola azo ampiarina zany efa ho avy ny mpanangana za matahoarytsika fa ho avy ny mpanangana tsy maintsy averina ny tompony lakile tsy maintsy tsy sevitra raha te hanavitra firenentsika averina amin'ny tompony lakile tahoararina isorantsika namana faniry raha zafy manantany tondran'izay fanazavana izay ilaina ny fanazavana tahaka an'izany mety misy mitentsika hoe efa eninay zany efa tsy vaovao amin'ny sofinay zany ny ilaina ny famerimberenana tompoko satria ny mpandrebireby betsaka ny mpisafisafy betsaka ny manarona ny marina betsaka ka raha hoe malagasy hiatrika fifidianan'izany ifidy ny filohampirenena ho apetraka eo amin'le seza satria ray ihany ny eo amin'le toeran'ny filohampirenena ny président repoblika de malagasy mila mahafantatra no manapa-kevitra tompoko mba tsy hoe andehandefatany fotsiny le fanontaniana zany de hoe malagasy toinona malagasy manao ahoana no miatrika ny fifidianana président ny repoblika malagasy manao ahoana valiny mila malagasy mahafanta-javatra mila malagasy mandiny javatra mila malagasy nafantatra ny zavatra efa niseho atram'izay ka atram'izay ka atram'izay atramin'izao alakamisy 1 aogositra 3 sy 4 zao ary atramin'ny daty zay anatanterahana ny fifidianana malagasy ohatr' zany no ilaina zany hoe tena hoe malagasy ao anatin'ny fahamatorana ny sasany mantsy mieritreritra hoe rehefa tsy malala iny ireo malagasy ireo rehefa mora tsipatsipazana zavatra ireo malagasy ireo rehefa aprevena sy atao ampifalifaliana amin'ny alalan'ny fampisehoana isan-karazany sisisy ireo malagasy ireo dia tsy hafantatra ny tokony ataony dia tsy malala zay inona na inona fa de hoe taitaitra ny fisehosehoana ivelany fotsiny 3 sy 4 tsika tompoko ary ny lalana ny diaviny Madagasikara hatram'izay ka hatreto dia tena misy isaintsainana tena misy isaintsainany firy moa zay efa nyresaka zay hoe dinio tsara amin'ny ty resaka fifidianana iray mitoraka ty mba tsy hanenenana mandritra ny 5 taona ary zay na tonga ny député Rabekijana solomavoaka Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny timma tany amin'ny distrika Amparafaravola ny teny hoe fifidianana fanavotam-pireneny ty marina 100% tena fanavotam-pireneny ty afa mantsy le hoe fifidianana de hoe atao fifidianana hiatrika fifidianana fa inona le fifidianana inona no finosin'ilay fifidianana miteraka inona ilay fifidianana fifidianana hiteraka
fahantrana ve sa fifidianana tena hoe makany amin'ny fanavotana satria mantsy ity zany zao raha ny fiainana eto Madagasikara de Madagasikara latsaka anaty lavaka mangitsokitsoka ary no stomina mivoaka ohatra ny tantarany Joseph le faralahan'ny Jacob mba nisy Benjamina moa tao aoriana Joseph anatsipony rahalahy tany ireo le rahalahy natsipony tany anaty lavadrano tany nefa rany loraka rahalahtsika io fa za vonoina fa reto misy mpividy olona de namidy tamin'ny mpividy olona Egyptiany ireo mpividy olona ireo de lasa andefy tany Egypta tany sefa nefa taty aoriana lasa gouverneur mpanapaka tany Egypta dia zay le fandehany iny ka hoy tsika hoe resaka fifidianany ity tena tsy atao mbanjavatra ity ary zay no mahatonga ny aty amin'ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana efa nandray andraikitra hatramin'izay na any amin'ny resaka hoe lisym-pifidianana fanentanana ny olona hoe jereo ny anarana raha tsy eo ny anarana de mandehana mankany amin'ny fokotany sy ny sisa firina isan'ny kandida eo rehefa aty amin'ilay tokotabe ny fikarakarana no manahirana no misy tsy mety dia manao randra-tarihana ny fahavoazana tiratraiky fanitiko Madagasikara ny mpanona président Marc Ravalomanana mivonona izy ary manao ny andraikiny izy hatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra any manana ny organisation izy satria atoko politika manana foto-kevitra ary manao ny animation politika tsy tokony ho gaga amin'izany ny sasany fa tsy mahavita an'izany ve ny sasany sa hoe ahoana de lasa sakasakana fa tsy voasakana amin'izany ny mpanohana ny candidat président Marc Ravalomanana vonandeny ty resaka ty dia ny président Marc Ravalomanana no teny voalohany tamin'ny tery amin'ny mpanjobato tery tamin'ny congrès national ny teny voalohany misy dikan'izay satria efa tena eo mihitsy ny tena hoe tena hoavotany ty Madagasikara ty ka hoe fifidianana fanavotam-pirenena zany ny resaka eto ary tena hoavotana ilay firenena ary io moa zany antsoantson'le malagasy io antsoantson'le malagasy hoe maty zay vonjeo zay mety efa ny président Marc Ravalomanana le hoe vonjeo zay anisany le fitsidiana toerana maro samihafa reny fa tsy zavatra mandehandeha tadidiny olona ny soa no etany fitran'ny président Ravalomanana zay nongotany sasany manta tamin'ny sivy roa arivo ho avy indray ty fifidianana dia amin'ity zany de tena tsy maintsy mailo ary de ifampiambona eto amin'ity tena ifampiambona tsy misy hoe jerijery fotsiny zany eo fantadiavin'ny rehetra dia ilay hoe fifidianana malalaka tsara fifidianana mazava tsara mangarara tsara tsy misy alatra na amin'ny endrininona na endrininona zay moa le hoe slogan zay fa izay mitaky fanaraha-maso sy fahamailona afaka minitra vitsy eo dia hiditra ny député Alain Ratsimbazaza zay voafety tamin'ny alalany tiako Madagasikara atao amin'ny distrikany Tsimondrano fa mialohan'ny andraisana azy aloha mandram-piomakomany ao dia hoan'ny atao hoe ny faneho-kevitra maro samihafa de raha ny MBS zany no resahana dia nanomboka an'io le izy ho atsika radio io radio resaka io de misy ilay antsona hoe allo MBS allo MBS io zany dia ianao zany afaka maneho hevitra miditra amin'ny alalany Antsoatarby manomboka amin'ny fito maraina ka hatramin'ny sivy maraina adiny roa be zao zany anomezana sehatra anao mpanaraka anao olom-pirenena dia io moa zany araka ny fanazavany ny tompona andraikitra to amin'ny MBS de hoe malalaka ny faneho-kevitra
fa tsy maintsy misy ny fepetra, tsy maintsy misy ny arofanina, tsy azo atao miteny ratsy, tsy azo atao miteniteny foana, tsy azo atao ny mamingavinga olona, manononona anaran'olona fa mingavingana olona ohatran'izany tsy azo atao mihitsy zany satria ainao manjery misy etika sy deontolojia le izy. Tsika matsy indraindray hoe etam-po de teniteny foana eo fa de tsy azo atao izay reo rehefa le nitonontonoana reo zany, fa mifaneho-kevitra kosa dia malalaka. Io tsy voatery hoe politika, afaka miresaka ianao ny trangam-piarahamonina, fait divers, afaka miresaka ianao politika, afaka miresaka ianao toe-karena, afaka miresaka ianao sosialy, afaka miresaka ianao fifandraisana amin'ny any ivelany, afaka miresaka ianao kolotsaina, afaka miresaka ianao tontolo-pikarohana sisy, afaka miresaka ianao tontolo iainana malalaka, afaka miresaka ianao tontolo ambanivohitra, tontolon'ny fandraharahana sisy malalaka zany ilay resaka, fa zay fotsiny hoe tsy maintsy misy ny fepetra. De inona moa zay fepetra zay? Ny amina hoe tsy azo atao no miteny ratsy, tsy azo atao no miteniteny foana famingavingana olona, fanononona anarana olona sisy, tsy azo atao zany. Fa ny akoatran'izay zany dia malalaka amin'ny faneho-kevitra. Ka hoe allo MBS, zay toerana rehetra misy MBS eto Madagasikara dia misy an'io fandarana io nanomboka an'io manomboka amin'ny fito maraina ka hatramin'ny 6. De ao zany Antsirana, Ambanja, Antsohi, Sambava, Mahajanga, Tsioromandidy, Morondava, Toliara, Fianaratsoa, misy MBS daholo zany, Ambositra, Manakara, Ambatondrazaka, Toamasina, Tsirabe, mazava loatra neto Antananarivo. De tsy ireo mpanetana eto MBS Antananarivo no enony any amin'ny faritra, fa manana ny mpanetana azy tsirairay reo station MBS ny tonontonoana ireo. Ohatra zany zao hoe raha itsika ny MBS Antsohi ohatra, dia misy mpanetana ao amin'ny MBS eo Antsohi dia manao an'io allo MBS io. Ohatra hoe raha isitsika ny MBS ohatra ny Manakara, de misy mpanetana ao zany mandray ny Antsoatarbe amin'ny dia manao an'izay fandarana izay. Zay zany ny momba an'iny, ka dia hitatsika hoe tena efa tena amafisina velarina misimisy kokoa ny fahafahanareo zany maneho hevitra amin'ny alalan'ny ainao manjairy ny radio izany radio anyresaka eto dia ho an'Antananarivo moa zany efa io iarahantsika mahita eo fa minandeha le izy fa Antananarivo koa misy hoe radio Mada, de allo Mada zany hoan'ny ao amin'ny radio Mada dia anjarantsika zany no misehatra ao anatin'izy satria dia atsika menakavy anie ty raharaha ty, atsika menakavy ny firenena malagasy, ary ny resaka communication na fifandraisana tena zava-dehibe io, tena zava-dehibe fa tsy ataontsika ambany zavatra mihitsy, ary io dia famalina ny etaetatsika menakavy, ahoana mba fomba ahafahanay mandray anjara, ahoana n'izao sy zao, de efa nodiniany teo anivon'ny tompon'andraikitra maro samihafa teto amin'nivon'ny MBS zany izay zavatra zay, dia atsika menakavy indray any amintsika indray zany ny baolina amin'izay fa dia io zany misy an'ilay hoe allo MBS fidirana vanta amin'ny alalan'ny Antsoatarbe izy io manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 6 maraina isan'andro zany ilay izy. Dia ireo misy station MBS amin'ny toerana maro eto Madagasikara, de misy an'io fandaran'io zany fandraisana anjara amin'ny vatany ny mpieno, dia samy manana ny mpanetany any amin'nivon'ny station MBS manerana ny nosy zany. Raha ohatra zany hoe Tsioromandidy de misy mpanetana ao amin'ny MBS Tsioromandidy manao an'io fandaran'io, ohatra hoe Sambava de ohatran'izay, fa tsy le eto Antananarivo akory no eno manerana any Madagasikara. Dia zay ny momba any, de misy ihany koa zany ny allo Mada satria misy ny radio Mada. Eny ary toy ny fandarantsika raisitsika ny solombavamboaka Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Atsimondrano tamin'ny alalan'ny Dika Madagasikara ny député Alain Ratsimbazafy, miarabanao député Alain Ratsimbazafy tonga somatsara eto amin'ny miara-monja eto amin'ny MBS ny radio Mada. Dôhatra atsika.
miarabanao namana rina ary mananitra karapaina alova tamin'ny hery ianao tsy teto izay indrindra zay iya mananitra ny tso ny araba ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity alatsinainy ity a ary anaovana fiarabany manokana azy ireo faritra zay mandre atsika mivantana am'izao fotaon'izao namanarina tsony any atsoliara parafaravola tsoromandidy a any atsirabe any a dia mivantana no andrenesan'izy ireo a anyty fandarana ity anaovana kompatanana manokana ny avao amin'ny faritra ao apasapito ao a na nysany iny satria de nanambaratra zareo fa de hoe tena miondana miara-manontsy zay député ka mba meo kompatanana kely eo am'ty fandarana androany ity ao am'zany hoe teraky nga bazile ao apasapito sy nanysany iny zany no ahitanan'zany fianakaviana marobe zareo nao a de nangataka an'izay kompatanan'zay a torak'izay koa tsika atao anatin'ny distrika natanarivo atsimorano tsy adino satria dia maro amitsika ny mandefa afatra na ihany ko miantso mivantana manoloana an'izay hoe zay de manaraka ny fandarana rehefa alatsinainy indrindrindrindra satria ny tena moa de voafita atao anatin'izany distrika natanarivo atsimorano zany a misy ihany koa tsinona ny fampitambavao samy hafa zay mbola ho ataotsika any amin'ny faraparan'ny fandarana dia ankasitrahana avokoa isika rehetra zay manaraka ny fandarana manerana nosy a na ihany ko isika any ampitan-dranomasina zay manaraka n'izao fandarana izao izay no elan'ny tompo lasy tompo vavy fa ireny tena zava-dehibe reny satria mariky ny fifamatorany mariky ny fifamatorana eo aminareo mpanaraka ny miara-manonjy eto amin'ny EBS ny radio mada sy zahay zany aty amin'ny fikarakarana aty maro zavatra mitranga député Alain Ratsimbazafa ary tsy hoaro hoe voatanisa daholo fa ny teny iraisana aloha zany de hoe tena sahirana le malagasy fa na zany na tsy zany a manam-pinoana satria hiatrika fifidianana tontolo-pifidianana tontolo toe-karena tontolo sosialy hiditra amin'ny mpianatra ty zany zao efa nitenenina manafaniry teo ihany moa tsy hoe mipasoka nefa malama fa fanampiny ny zavatra efa nitenenina teo raha hoe fiomana fidiran'ny mpianatra zany a de reto le sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana de tena sahirana raha neto Antananarivo satria de misy io tsy am'le hoe réinscription le hoe fanoratana hoe ohatra hoe mifindra klasy le ankizy na hoe tsy mifindra fa hoe mbola hoe iverina hianatra ao am'le sekoly a de misy ny sasany a 20 isan-jato fotsiny manao réinscription député ny sasany 30 isan-jato de sahirana le sekoly tsy miankana ampiakatra ekolazy ohatra ny tsotafavoaka kitia rehefa vitsy ny tonga miverina misoratra anarana hojerena fotsiny am'izao le sekoly nefa misy vola tsy maintsy miala saroza isan-karazany volam-panjakana tsy maintsy aloha karaha mampampianatra ny mpandraraha ny fitaovana tsintsisa ny trano tsy maintsy olokoana diovina tsintsisa tena sahirana le izy a de tena hoe fomba fitantanana eto amin'ny firenena mihitsy ny tena tsy izy tsony tena mariny zay namana rina ary maro be ireo ray aman-dreny mpianatra am'izao fotoana izao manatona moa amin'ny tena mitaraina manoloana an'izay fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra zay tsy tatoaina intsony raha ny zava-misy am'izao fotoana izao satria hiarany zany fahasairanany zany avokoa ny isam-baravarana ao an'anivon'ny sekoly araky ny nambaranao teo a de amafisina mihitsy zavatra nambaranao zay hoe tena zara raha misy ray aman-dren'ny mpianatra mandeha manoratra anarana ny zanany any an-tsekoly am'izao fotoana izao eny anivon'ny sekoly mpanjakana moa de aton'ny fampanantenana fotsiny ihany no nylazan'ny mpitondra hoe maimaimpona ny fidirana ny fisoratana anarana any am'ireny a sekoly mpanjakana reny a any amin'ny UPP sy ny CEG reny zany atao fitaovana politika mihitsy ara le fitenenana ny reny ny tena zava-misy ihany tompoko dia mandray anjara am'izay lafy ny fisoratana anarana zay ireo mpianatra rehetra eny anivony reny sekoly mpanjakana reny ary zay ny mandiso fanantenana nleo ray aman-dreny ankehitriny tsy marina zany le hoe gratuit hoe tsy marina zany hoe ny fisoratana afaka amarintsika mihitsy a eny fotony fa misy ny fandraisana anjara azay ataony ray aman-dreny rehefa mampianatra zanaka eny amin'ny sekoly mpanjakana am'izao fotoana ahodikodina fotsiny le resaka telo alina ka hatramy 5 alina ariary izany ankizy ray io ny ankizy anankiray izay fandraisana anjara ataony ray aman-dreny zay zany a ho an'ny ankizy anankiray a miditra eny amin'ny sekoly mpanjakana raha ho an'ny sekoly tsy miankina indray dia amafisina ihany koa ny zavatra nambaranao teo am'le hoe misy agny
taona vitsivitsy zay no lasa hoe mando aba ndray zany a na impôt ny sekoly tsy miakina zany hoe impôt sur le revenu moa no zavatra ilazatsika vaovao azy. mihitsy io Zavatra vaovao Mbola tsisy voataona roa teo zay no nampiarana azy io a iny le nisy ary resany mitaraina mihitsy ny sekoly tsy miakina manoloana zay satria rano marina nge ny amin'ny sehatry ny fanabeazana na manarina dia adidin'ny fanjakany fa matoa ny ety amin'ny tsy miakina na andray an'zay andraikitra zay a de nahatsapa fa tsy vitan'ny fanjakana ny andraikiny ka nanokatra sekoly izy a mba hahafahana amin'ny fametanana am'izay le hoe ady amin'ny tsy fahaiza izay zany hoe ny amin'ny lafin'ny fanabeazana zay zany hoe anisan'ny nanana lesoka ny fitondram-panjakana de nandray an-tanana ny eny anivon'ny sekoly tsy miakina mba hanampiana an'zay hoe mba hahafahan'ny mpianatra ihany ko zany a mba tsy de lavitra loatra izy a manatona sekoly ary fifanomezan-tanana raha marimarina kokoa zany no ataony sekoly tsy miakina am'izao fotoana zao nefa de lasa misy ny atsotsika hoe vola tsy maintsy alohan'ireny sekoly tsy miakina reny ndray zany a tombondray zany le vesatra mitombo le vesatra akoatra ny fandoavana an'ireo karama mpampianatra ary misy ihany ko azy reny sekoly tsy miakina reny mbola manofa beta be mihitsy ahafahana zany a manokatra n'zany sekoly zany fa ny akamaroan'izy ireny dia ataontsika hoe tsy mbola manana an'izay fahafahana hoe manana trano anazy manokana reo tompon'ny sekoly a fa dia manofa ny akamarony rehefa mialy reny karazana sarza samy hafy reny a dia fahatyantoka arany indray no hita am'izao fotoana zao satria ny mpianatra miavitsy ny hofatrany miamiakatra fatatsika ny fiainana am'izao fotoana zao ny hofatrany miamiakatra ny karaman'ny mpampianatra azo lazaina tsy zarizary aza no raisiny satria tsy ampitsony a lay fitsinjarana am'ireo hoe vola miditra eo ampelantanan'le sekoly a dia miteraka ihany koa nefa zay fanabeazana tsy zarizary satria na ny mpampianatra kely karama manahoana moa ny atrehan'ny fifatohan-tsainy zany mpampianatra zany a ampianatra an'ireo a zanakitsika zany hoe olana mifanesy be ary sesilany am'izao fotoana zao no manodidina n'io fanabeazana io ary hitatsika moa zany zao na manarina vo tamin'ny faraparany herinandro teo a tamin'ny asabotsy lasa teo a no nivoaky ny vokampanadinana bakalorea ho an'ny faritanina Antananarivo zay hitatsika ihany koa fa nabetsaka ny ataontsika hoe tebiteby na ho an'ny mpianatra na ho an'ireo ray aman-dreny zay niainga tany amin'ny fiatrehana ny fanadinana zany hitatsika ny fivoahana lazadina tsy lera ny fiatrehana ny fanadinana ao anaty efitrano maizina ny tsy feno ny fepetra tsy fiaino mihitsy ny fepetra trehana an'zany hoe fanadinana hoe alefa fotsiny aloha alefa fotsiny alefa hoany aty amin'ny lafin'ny fitsarana indray a ny fanadinana de hitatsika reny nyetsika zay nataon'ny mpampianatra mpitsara fanadinana anisy ny fitokonana mahakasika ny hoe tsy fiatrehana n'zany délibération izany teny amin'ny université anakato zay ny araha malala zany hoe misy tsy fahatomombanana maro be raha iny fanadina panjakana zay niseho ary tia nefa ny fanamariana azo atsipihany ko na manarina de hoe nany fitondrana zao tarana zao indrindra ny filohan'ny rajoelona zao a niainga hatrany antetezamita ka hatramin'ny izao hitantanany zao de nahitana lesoka foana izany fanadina mpanjakana zany miainga amin'ny fivoahana lazadina melony fotoana nisy ihany ko tadiditsika tamin'ny andro ny tetezamety reny le famerenana fanadina mpanjakana toy ny bakalorea de nisy naverina na natao deuxième session tsika andrazao fotoana zao zany de mbola tsy mahafeta teraka anzay a fiatrehana ny fanadina mpanjakana zany ny fitondrana dia mampalahelo moa zany ny zavatra iaina nreo tanoratsika satria mienatra azy ny lanjany diplôma azon'izy ireo zany satria raha tsy resaka rena manarina dia ahidina ambany ataontsika hoe noty nanaovana zay a délibération ty zany no diplôma boty ndray ary mipetraka ao anaty tantara mipetraka ao anaty tantara
zany hoe reto a ilay promotion tamin'ny 2023 izay promotion diplôme bojo satria bakalabzi nahita vambolana anao zay le tena mampiavaka ny hoe bakalabzi zany retoko zay tsy misy idiran'le mpianatra mihitsy na kely ara eny mety misy andraiky le mpianatra any ohatra hoe ka mianatra lesony izy na loza ohatra zay fa le tena zany le fikarakarana le setry ny fanabeazany eto amintsika no tena fa miala am'zay ty fitondrany ty lehibe aza hotsika zany hoe fireneny fano zany ny setry ny fanabeazana voarindra sy voalamina araka ny tokony misy zany moa zany no mahatonga ny olona manao kikika sy manao antsoantso amin'ny folomarikaravalomana nefa nambaranareo sy namana faniry to ihany tamin'ny fandaratsika zay hoe fanomezana lanja ny setry ny fanabeazana tamin'ny fotoanandro ny tantana ny filoha marikaravalomana ary mbola tafiditra tsara ao anatin'ny vina ho amin'ny maplus am'izao fotoana zao zany fanomezana lanja ny sehitry ny fanabeazana zany ka fotoana zany zao ahafahantsika mandinika ny hoe iza marina tena olona hitondra sy anavitra nyty firenena ty iza no mitondra atsika ny amin'ny antsana mangitsikotsika ny amin'nitsiko ny fahatrano ary iza no anavitra atsika ao anatin'izay le hoe fanarenana ny firenena zay ka voasatonany amin'ny lafi ny fanabeazana zay nambara zay na manarina fa mbola maro ny afaka resana resaka nyty ataotsika hoe tsy faombiazany ty fitondrana misy am'izao fotoana zao ty akoatran'izay moa efa misy ihany ko ny efa nomaniny député Alain-Ratsimbazafa eo akoatran'izay fanabeazana tianao amafisina ihany zany kevitra amin'izay le hoe raharam-pirenena am'izao fotoana zao tsy fandehanan-raharaha mihitsy fa le naman'izay moa zany misendry tokony hoe soa ihany zay fifarany ty mandaty de io ve ozy tsoandry fa ny fifidianana mifankahita ary ao amin'ilay fanaramaso ny fifidianana de tena hijoro zay tena hoe ifampiandry zay tena ialoha ifampiandry reto fa hafa ny tany lotany zay mihitsy moa zany nanaovana hoe mampahitanazana mba hijoro am'izay hoe famarinan'izay indrindra amin'ity fiatrehana ny fifidianana ty efa fantatra ny ataotsika hoe katsikatsy zay ataony eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao am'izay fiatrehana ny fifidianana zay efa maro ny syndresaka manoloana ny hoe ary tsy miafina mihitsy tsy miafina mihitsy be tena tsokona tena tsy menaka mihitsy ampiasana atao tikoranja ny asa zay ataon'izy ireo aninivo fokotany amin'ny fampiasanareo raha tsy mankaiky antsony eo ihany ko ny fampiasanareo olo-mpanjakana zay voatendry fitaovam-panjakana olo-mpanjakana fa ifampanjakana zany rehetra zany de fa aza hotsika anko ny baovao avokoa mahakasika an'izay hoe fikasana anao zavatra tsy mety na arabato mahakasika ny fifidianan'izay fa tsy manakana atsika ijoro zany ary tsy manakana atsika ny handresy lahatra ny vaoaka malagasy manoloana ny hoe efa tsy lalana le atsika ntsony zany fa andaotsika npahakevitra ny hanova Madagasikara ary iterizay olona hitatsika fa vonona ny hanavitra ny firenena izay tsy namana rina no antony lehibe izay akasitrahana ny filoha marikaravalomana eny fa nam'izao taonany efa azolazaina fa hoe ao anaty ataotsika hoe maray aman-dreny azy zay tena mbola mijoro izy ary manana an'izay fikirizana sy fanapahakevitra zay hoe ny fotoana rehetra sy mbola men'Andriamanitra de hanavotako amin'ny Madagasikara ankasitrahana lehibe izy amin'ny izay fijoroany zay ary ankehitriny moa fantatsika fa ao amin'ny vanim-potoana zay fanomanana ny fifidianana antsika namanarina ary ny filoha marikaravalomana sy ireo mpitsambana ao anivon'ny bro politika zao tamin'ny faraparan'ny herinandro iny de hitatsika fa nidina tany amin'iny faritra tsinanana iny nanangana ny antsotsika hoe ny komity manoana marikaravalomana nankaimmera zay hitondrana fakasitrahana samihafa zay afatia tanaivo nina tany toerana ary ko indrindra ireo vahoaka any anivo mifaritra tsinanana izay tonga marobe nanombotra sy nandray anjara atao anatin'izany hoe fametrahana ny KMMR
tany amin'ny fatrana zany janza ihany koa ny hoe fanohanan'ireo vahoaka tao a Brickaville ohatra torak'izany koa ny tao Vatomandry zay hitantsika fa marobe izy ireo no tonga ny fanotrona tamin'ny filoha Marc Ravalomanana nametraka ny paikady rehetra amin'izay fiatrehan'ny tiako Madagasikara ny fifidianan'izay ary koa ny fiarasa ny mpikambana rehetra izay ao anatiny tia KMMR ity eto koa zany a dia ankasitrahana ny avy any amin'ny faritra Boeny iny a satria tsara ihany ny manamarika na manarina fa ny tsy mbola nahatongavany solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka Andriambolaina zay voafidy tao amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano eto amin'ny fandarana tia dia mbola mamitahiraka any amin'ny faritra Boeny a sy Betsiboky izy amin'izay le lafiny hoe fametrahana amin'ny rafitra KMMR zay maro ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoan'izao sy ireo raiky ao politika irany amin'ny faritra samihafa any amin'izay le fametrahana ny rafitra KMMR zay satria dia maro be ireo fikambanana na io syndicat na ireo société civile na olon-tsotra izay tianoana ny candidat Marc Ravalomanana amin'izao fotoan'izao ary tsy lany ny fanatonana izay ataon'izy ireo ka vokatr'izay indrindra dia tsy maintsy nametraka ny paikady andray setra fiara-miasa zay ny avy eto anivony antokotiko Madagasikara satria dia efa nanambarany filoha Marc Ravalomanana fa misokatra ho an'ny rehetra ny antokotiko Madagasikara amin'izao fotoan'izao amin'izay fitodiana makany amin'ny hoe ny tanjona imbonana dia ny fanohanana filoha Marc Ravalomanana any indrindra ny mianjam-peny amin'izay filoham-pirenena azy izay indray eo ihany koa moa zany a ny ny atao hoe ny hetsika fivorimbe zay nataon'ireo mpikadiko antokotiko Madagasikara nameloma maso an'izany atoko zany a tany amin'ny atsana voalohany a ny tany Ambanja ny tany Antalaha ary tsy adino ihany koa ny hetsika zay niarahan'ireo tanora tiko Madagasikara tanaty Fanalamanga izay niatrehan'izy ireo ny fiofanana ohatra amin'iny faraparana herinandro iny a zay fiofanana mametraka indrindra hoe ahoana ny fampitana amin'ireo tanorantsika amin'izay fampafantarana ny antsoina hoe fitsinjaram-pahefana zay ary akoatran'izay koa moa zany ireo tanora io dia nomena ny paikady amin'izay fiatrehana sy fanomanana ny fifidianana zay ny ainany zany ny tanora tiako Madagasikara tato anatin'ny faritra Analamanga torak'izay ihany koa ny tany amin'ny iny faritra Vakinakaratra Atsirabe iny ary ihany koa ny tanorantsika any amin'ny faritany Toliara zay misy ny fifan'izy ireo ary nanaovana nanomezana toromarika isan'izay ka ankasitrahana ireo tanora ireo satria tena vonona ny fanometanana amin'ny filoha Marc Ravalomanana hiatrika an'izany fifidianana amin'ny volana Novambra taona 2024 ho avy zao. Dikan'izay moa zany hoe nainky dona nainky atra ninonninona fisehoan'ny zavatra efa vonona miatrika zany fifidianana zany ny mpanohana ny candidat Marc Ravalomanana député. Tena marina zay. Ary efa nanambara ihany koa ny filoha fa tsy ndriny tsara io tany amin'ny faritra iny raha nanambara izy hoe na inona idona na inona dia jorony atokotiko Madagasikara ary mitodika makany amin'izay le hoe fiatrehana ny fifidianana zay izay zao ny tena asa tsy hoe miandry efa tanteraka ny atoko miaraka amin'ireo herivelo maro samihafa sy atoko politika zay resy lahatra ny filoha Marc Ravalomanana fampiana ho an'ny firenena amin'izay ivosotika makany amin'ny hoe fampandrosoana ny firenena zay. Mazava iny fa ny tontolo fikarakarana moa zany ny ao anivon'ny fanjakana ny sy mpikarakara ao andro zareo zay afa ny olom-pirenena koa tsy maintsy manara-maso amin'izay zany ao anatin'ny tontolo mpikarakara zany hoe tena fifa miadia amin'ny atoko
politika manana ny lamina taona izy tiako Madagasikara sy mpanona amin'ny président Mahakaravaly manazany tsy atory fanzotiana zany fa efa tena ao anatiny araka tenen'ny député Ratsimbazafy teo fa aty amin'ny fikarakarana dia aory zareo hoe asa hoe tena hoe midemery tao sa ahoana ny resaka vola ampiasaina zao tsy fantatra mihitsy sisa raha ny hoe ny fanampiana zao raha ny eto Ambamasoko eto nijery ny le raha hoe mampitaky zany tamin'ny ohatra zao zany hoe navidy alohan'ny premier tour dia efa manao tsombelo ireo firenena na fikambanana avy any ivelany nanamba Madagasikara amin'ilay hoe basket fond taona le projet SACEM ohatra zao satria le daty fifidianana mitovitovy tamin'ny 2018 any tsy de mifanalavitra fa ty amin'ny hoe faraparan'ny volana aogositra tamin'ny 2024 dia efa manao tsombelo ny fanampiana zany nandrotsaka tao anatin'le basket fond tamin'izany zany zao hoe ry USAID zany amerikana Norvège moa ty efa nanakatra any efa lasa fa tamin'izany dia efa tany Corée du Sud, Suisse, Australie, Allemagne, Frantsa, Japon, vonona Européenne tamin'izany jerentsika ny amin'izao tena hoe mbola miazoazo misy dikatao zany député Ratsimbazafy zany tsy hoe mandehandeha fantany fa misy antony ao ary ny zavatra amin'ny Madagasikara sy ny politika fanjakana dia lasa ataontsika hoe mampisatra tsy tonga dia tena fa ameno hoe misy elo misy antony hoe volana Européenne ny frantsay na mbola hoe zavatra hoe kelikely elo meny fa tsy tonga dia le tena mivatravatra ny olona inona dika zany rehetra zany fahitany député Alain Ratsimbazafy azy tsara mariana aloha namanarina fa na izao fitondrana misy eto amintsika zao dia mampamela-panontaniana atao hoe tena manana fahavonona marina ve hoany amin'izany fifidianana zany razerena amin'ny zava-misy zany satria olympique zao ny azakazany aloha amin'ny resaka tetibola fantatsika fa tsy ampy ny tetibola natokany fanjakana hiatrena ny fifidianana raha milaza nefa ny filoha amin'izao fotoana izao dia hoe zany vola hitrena ny fifidianana zany manantsika kanefa dia na ny seni aza dia tsy tena mbola manana antoka manoloana an'izay le hoe tena fandraisana anjara ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fifidianana izay sa manakina ny fomba fietsika le fitondrana amin'ity resaboly ity satria zao ny antony ny mampanany seni fijeriko azy manokana dia hoe ahoana moa zany ny fomba andefasan'ny fanjakana na anaovan'ny fanjakana transfert any tetibola makany amin'ny seni io akoatra n'ilay vola zay vola aza ao anatin'ny tetibola mpanjakana na ny loi de finance ny voatena reo ny voatena teny anivo ny assemblée nationale dikan'izay zavatra mety hitranga dia hoe tsisy loi de finance rectificative hoe tsisy on zany tsy misy ny loi de finance rectificative dikan'izay dia mampanazany tsy fanarahan-dalàna mety hitranga amin'izay lafiny transfert ana vola zay ho tantana amin'izay zay raha ohatra ka vola mpanjakana malagasy no anaovana azy satria misy aingeny atsotsika hoe orthodoxie financière zay tokony hoarana manoloana n'izany hoe fitantanam-bola mpanjakana zany fa eto amintsika moa zany dia maro ny zavatra tsy mangarahara amin'izay lafi-pitantanana indrindra ny amin'ny lafiny araboly zay dia ho hitantsika eo ny atao hoe fanamariana na ihany koa zay mety ho avoaka ny any amin'ny cour de compte ao aorianany manoloana n'izay lafiny hoe fanambola tsy mirindra araky ny lalàna amin'ny feny tetiboly zay fa ro manakaraka an'izay dia za mahita hoe araky nambarana teo tsy sa manakina lay fitondram-panjakana ny seni fa toy manaraka ambokiny any ny zava-misy satria raha nisy ny nefa mahita zao hoe misy zavatra tsy mety zareo laza hoe indépendant
mamoaka volany sy anio hoe zao 140 milliard ariary mahery izy iny a ary tonga de miteny ny fanjakany hoe be loatra io ampidino zany izy rehetra zany hitantsika ny interview zay nataony filohan'ny seni faraparan'izay ohatrany hoe atao akapobeny fotsiny hoe tsy resaka vola tsony ny olana fa ny vola hita foana nefa hita le izy fijeritsika zany ty nga io mandeha raha tsisy vola manana olona ntsika misehatra ara-bola mato hatram'izao misy andraikitra nge zay tokony efa ifatohan'ny seni am'izao fotoan'izao atsika hoe ny sensibilisation hoan'ny vahoaka malagasy zany am'izay fiatriana ny fividianan'izay fa mijerevanao hainao manjery mba misy fe zany am'izao fotoan'izao ao inona ny ataotsika hoe zavatra hita maso ty ivelany mba hanairana n'le vahoaka malagasy ifantoka am'izany hoe iroso am'y fividianana ty firenena ty fa variana am'jeu des îles ndray ngamany aloha zara raha misy an'io de anyray ray aloha zany ny lasa hoe itodiany mpitondra am'izao fotoan'izao ary anaova matakajy mihitsy moa zany am'izao fotoan'izao am'izay resaka hoe lalaonosy zay tsy lalaonosy akory ny namanarina fa le hoe manahoana ny fiatrehana ny lalaonosy manoloana ny fiainany vahoaka malagasy maro misy any zany le tena olana misy am'izao fotoan'izao hoe raha tena mpitondra mitsinjy vahoaka ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao tokony hojereny aloha ny mamany ny olany malagasy ao anatin'izao olana raha tsyalgoavan'izao satria hitatsika fa efa maro ny olona am'izao fotoan'izao matymaty an-dalana iny fotsiny no ninona n'olo zay le hoe tsy fahafahana intsony hiafika ny fiainana efa na de ny sakafo sanana de tena mametraka olana ho an'ny vahoaka malagasy ka aty anatin'le fanomanana ny lalaon'ny nosy indray moa zany zao nitodian'ny fitondram-panjakana ary ao anatin'le fomba fiteny am'izao misy resahana mihitsy sika amin'io tony anaovan'ny fitondram-panjakana veravera mihitsy le izy dia malasasaina ihany manoloana an'izany satria marina favonatry ny firenetsika naorovana fa kosa mba tokony ho lanjalanjaina ny zavatra iainany malagasy am'izao fotoan'izao mba hoe inona ny ahafahan'ny fitondram-panjakana manampy azy indrindra misehatra arakasa satria le zavatra misy am'izao fotoan'izao na manariny na te hiasa ara ny tanora atokea hoe ny tanora maro isa eto madagasikara am'izao fotoan'izao de mivintsivintsy fotsiny ny misy mety hoe nandrato fianarana teny amin'ny université ohatra fa jerevantsika fa firy am'reny no tanora mananasa am'izao fotoan'izao vitsy de vitsy hanika mitaingy tambo sika ny akamaronya dia lasa manaonao foana ary mijery an'ireo fomba rehetra fomba rasy rehetra zay atao hoe andany fotoana afana mety azahoana vola kely isan'andro isa ny akamaronya malagasy am'izao fotoana tena mampalahelo ny mieritreritra an'izany ka za mihitsy satria jeu des îles fanontelo mantsy zao Madagasikara mandray jeu des îles fa tamin'le jeu des îles le roa raisa Madagasikara tsy nahenona hoe problème zao le voalohany zany tany amin'ny taona 90 tamin'ny andron'ny amiral de ratsiraka le faharoa tamin'ny fito sy roa arivo tamin'ny fitondrany président Marc Ravalomanana zay tena hoe impeccable telo volana combien jeu des îles tamin'ny 2007 telo volana na efa volana tsy anomboana efa mipetrapetraka daholo zavatra tsy misy zany zay mpanala vany zany fa efa milamina tsara daholo ny tanàna madio tamin'ny 2007 io ary ny am'izao manahoana io de ity zany lasa hoe jeu des îles tiptop indray ty ahoana fahitan'ny hoe tonga de maso mijery fotsiny am'izao de olo moa le namana anankiray zay hoe tsy aleo hoe tsy nandray an'le jeu des îles 2023 toy izay ohatra zao de ho afa baraketsika namana mpanao gazety miora moa nantany mihitsy le tao iavoleta fitatapireny hoe anatao filoha sao de ho afa baraky tsika am'ty raharaha ty iza tena hoe ataotsika foadisiny ohatra ny tany Maurice ozy satria Maurice zany moa ny tolo eo de zany le zava-misy hoe matoa zany ianao nanapa-kevitra ny nandray dia tokony efa mipetrapetraka daholo tsy nisy nandany tamin'ny hoe Madagasikara ty fitondrany ty hoe andray an'io tsisy nanda fa zao izy hita mibaribary tsara mihitsy zany ny tena hoe tsy fahaizana zany hoe le fandraisana jeu des îles zany de mampiseho indray ny
tsy fahaizan'ny mpitondra amin'ny resaka fitantanandra. Efa maro na anarina no atao hoe fampanantenana nataon'izao fitondran'izao fa any amin'ny lafin'ny fanaterana dia raha antsika mahita sy miaina ny zavatra misy raha tsy teny fotsiny aho hoe zao fitondran'izao koa nefa nilaza hoe tsy karana andeha ampindram-bola ny Komora dia meny Komora valin-kafatra meny Komora valin-kafatra meny tsara mihitsy toy ny nampatsaivinao teo hoe ataontsika afolo eny no ny tany Maorisy le izy dia ho hitantsika zany amin'izao efa hita izao herinandro vitsy izao moa dia hanomboka ny lalaon'ny nosy isokatra amin'ny fomba fisikaly dia raha tsika mahita eo hoe manaona sy manaona izay atao hoe teny izay nataon'ny Andriamatoa Filoha zay hoe ataontsika afolo eny ohatran'ny tany Maorisy ny zavatra hitranga amin'io fanokafana ohatra ny lalaon'ny nosy sy ihany koa ny vokatra mety ho azo ny rarina hiady ho amin'ny Madagasikara tokoa ireo atletatsika fa ny zavatra hita sy tsapa ary refony zany ny amin'ny aina aman-jery fa maro amin'ny tamin'ity zao nisy an'ireo fédération maro be reny nampiasa mpanao gazety dia vakindra reo zay misy fanambarana sotra zany tsy ampy ilay fandraisana antanana andreo zany lalano zany fa itsika sanaty irary vokatra ratsy ho an'ny Madagasikara fa ny amin'ny lafiny hoe mba tena fandraisana antanana kosa mialoha ny atrehana n'le lalao dia tena tokony amam-bolana maromaro mihitsy ny fitondram-panjakana dia fa niomana ny amin'izany rehetrarehetra zany araky ny nambarana teo namanarina tena hoe matoisana naiky andraiky fantany zany no mandeha ny tanàna amin'izao fotoan'izao tipitopy afaharo manarakaraka an'izay hitatsika fa na ny fako aza efa atao daholo zay ezaka rehetrarehetra zao miditra tamin'ny zareo masivo ara-manampy araky ny loharanom-baovao tamin'ny faraparan'ny herinandro iny tena mamenatra nefa zany manadio tranonao hoe manadio manadio lasa le vahina no mandray an-tanana amin'izay lafiny hoe fahadiovana ny tanàna zay anisan'ny andraikitra voalohany ben'ny tanàna zany ary anisan'ny lokaly koa ny fony izy nirotsaka ho kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo fa zao ny zava-misy raha tsika mahita zao fa tsy matazona an'izay le hoe teny nomeny zay ary mamenatra ka raha izay hoe ny masivo indray no manome tolo-tanana afahana manala ny faka eto Antananarivo sy andrindrana n'izay lafiny hoe fahadiovan'izay satria io nijerena voalohany tanàna ary fahadiovan'io mialohan'ny zava-drehetra efa navoaka namana no hoe ny kapitalina Antananarivo kapitalina hoe maloto spécial Ramasimbe andana sika amin'ny faritra Afrika dia hitatsika amin'izany fa mamenatra zany ary atao hoe mba tokony hahatonga-saina amin'ny mpitantany fa maro be loatra ny zavatra hita hoe tsy mandeha araky ny tokony misy tsony eto amin'ity firenentsika tena manahirana mantsy zay pite Alain Ratsimbazafy tsy mety miaiky mihitsy zany zay manana andraikitra eo amin'ny ka miteraka tsy fahombiazana satria mantsy raha miresaka régime tsika tsy hoe olona ray zany fa régime zany olona maromaro zany ekipa zay ekipa ny anatin'ny régime tsy mety miaiky mihitsy ny atao hoe tsy fahombiazana fa rehefa misy zavatra miraka dia manadio tena manilika manora manilika any amin'ny tima manilika any amin'ny premarana dia reny zao misy le ty le raharahany Romy ity zany madame Romy le any samboriny polisy tany Angletera resaka kolokolo iny mbola raha maro iny dia mandeha mifaneho-kevitra dia hoe tena ahoana eny fa tena fanteny ho azy io ozany sasany zany fa matoeno ran'ireny zany dia misy tsy mazava aho sisa fahitanao an'izay rehetrarehetra hoe ailika ty amin'ny mpanoatra foana tsy fahombiazanry zareo matomoro zareo zany namanarina tsy manana an'izay hoe asiko mihitsy hoe culture angala izy hoe fiedikena rehefa ohatra ka
misy zavatra tsy mety anatin'ny tena mampisy tsy manana an'izay fotom-pisaina an'izay dia tsy manana ihany koa izy le atsotsika hoe capacité d'écoute na le atsotsika hoe ny fahaiza-miaino fahaiza-miaino ny hafa satria marobe nge fa tsy mandiny tena ihany koa izy tena mba mandika marobe nefa mitondra fanamariny mahakasika an'izao fitantanana ny rahaben'izao hoe tsy misy mandeha araka ny tokony misy tsony ary sandalina lava ny oenany tondrasiny firenena fa zay tompony andraikitra rehetra tompony andraikitra ambony teo anivon'ny fitondram-panjakana ataoko hoe efa manany anitra ny efapoloisanjatony izy ireo zao dia nahitana olana avokoa ary olana miteraka enatra sy olana miteraka fafambaraka avokoa ny zavatra mitranga mahakasika ny teo aloha dia ho hitantsika eo ny tohandrara satria tsy mitovy fitsarana eto Madagasikara io fa ny olona rehefa ohatra ianao ka tafiditra am'izay resaka raharakolokolo zay dia tafiditra anao ary misako négociation tonga dia efa miditra rina ka polisy fa mbola tsy tena hoe fa reto amitsika rehefa fantatry zao ara fananao le olona dia afan'nyfanjakana rehefa ekipany any ka maro ny symamanona eto amin'ny tany say mafy be o ny avocat ny Angleterre any fa areo ny fitondram-panjakana any ivelona toerana rehefa ohatra ka tsy mahay mametraka amin'ny toerany an'izay le lafiny hoe fitantanana madio sy mankarary zay ary mba tokony ametraka ny hoe mba mionona am'izay anjara tandrifiny tena am'izay andraikitra raisiny fa tsy andeha nambaka ny hafa na anao kolikoly ary hoe nasy vava hitantsika am'izao fotoan'izao fa zao tontolo zao dia mitodika ty Madagasikara maso nefa fireneny atrika fifidianana de renino miseho any ivelona any olona ao anatin'ny fitondram-panjakana ka izy mantsy deputé Alain Ratsimandrato tsy vitany fotsiny hoe efa nabrogena le olona efa tsy manana andraikitra ntsony izy amin'ny directeur de cabinet nivony fiadidinany repoblika vita an'izay izy io de misy de tao anatin'le fanambarany iny keo zany teny hoe io tsisy fiantraikany amin'ny fifandraisana amin'ny firenena anglisy britanika fa amto ihany ny fifandraisana zany efa nanontany olo tena zao hoe resaka diplomatie international fa tena misy fiantraikany mazava be tena misy ny fiantraikany satria tadio fa le olona ny ala teto Madagasikara mbola tazona zay ndraikitra zay izy indrindra eny fa na de eo ara direction par rapport hoe nandeha niasa izy naka congé izy reny fanodinandresaka fotsiny ihany fa raha tokony andraikitra ambony ohatrandreny izy miditra any amina firenena anankiray dia mbola manana an'izay na hoe mitazona an'izay titre zay izy ary io titre an'io ange no mety nasahina nanao an'izany endrika kolikoly avolenta zany satria raha tsy nanana an'le titre izy mety raha olo-tsotra ve izy namanarina dia avita anao an'izany négociation amina miliara maro zany an'io orinasa lehibe io fa matoa izy nandeha zany fifampiresahany zany ampiasany zany le fahefa-panjakana zay le fahefa-panjakana nampiasa an'le fahefa-panjakana izy matonga zany mifanarahana tsy azo eritreretiny saina na de kely akory ary zay ary ny fanapahan-kevitry ny filoha marina fa hoe nandray fanapahan-kevitra izy ny fanesorana azy aminy ndraika fa zany koa ne fanehoana ivelany fotsiny zany fa hoe mba hanesorana ny andraikitry ny filohan'ny repoblika manoloana n'lay zava-misy am'izao fotoan'izao fa andeo fa ho hitantsika eo ny vokatry ny fanadiadiana sy ny mety hoe fanapahan-kevitry ny fitsarany dia mitantara ny tsara hoe aiza marina ny tena fipetraka ty raharaha an'itya tompony andraikitra ambony teo anivon'ny fadiadiana ny repoblika ino zany tantara mitoy de hoarahantsika fa ny eto Madagasikara zany rehefa misy zavatra olombelona tratrany velona fa maninona atao tsisy tratra eto mihitsy zany za hoe misy ihany fa ahoana ny fanjakana baranaty namanarina tsy miteraka tsony le tena hoe ahoana ny tena lafi-pitantana materaka ny tokony misy ary ny tena olana eto Madagasikara dia ny olona mezaka ny mametraka ny hoe fahamarinana sy ny sisa indray no voakenda eto fa ny olona manao ratsy no tena mahazo vava ary ny ratsika nahity reny
ame fotsiny asa tony anankiray inona zao ny vokatry ny fanadiadiana na manariana mahakasika an'le hoe volamena tao amin'ny ministera minina le mivadika fi inona zao ny toy an'iny misy azonao ambara ve aloha tsy hitako zay azo ambara mahakasika ny 113 kilo na volamena zay tratraty any Afrique du Sud tany Afrique du Sud inona ny toy any am'izao fotoana zao tompony andraikitra ambony izy voakasika tsy mahita ianao maro be fa satona fotsiny zany alcool kony ambara zany ahitantsika hoe izany ny endrikm-pitantanana misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao nde anotsika zay indrindra ndao hitodika any amin'ny olona zay vonona tena hoe avy ny firenena zay mbola isariana ihany eo anivon'ny antoko Madagasikara am'izao fotoana zao any vahoaka malagasy hoe efa nanolo teny ny filomaty-karamanana vonona ho fidiry ho kandida zany izy firenena zay fisikana amin'ny fambrao avy zao dia isika rehetra samy nalala ny zava-tsosy ny atao hoe ny fanavotana ny firenena mihitsy tamin'ny fotoanandro zay nitantanana ty firenena ty ary mbola vonona izy ankehitriny miaraka amin'ny vinanasany na ny atsotsika hoe ny plan de développement zay entiny anavotana ny firenena raha tonga eo am'izany toerana mahafirenena zany de zay no anetaranatsika ny fanantena sy fijerena hoe ianona ny olona mendrika hitatana ny ty fa ilaitsika ny manova satria tsy mety amitsika intsony raha izao zavatra misy iainana am'izao fotoana zao tena reraka ny vahoaka malagasy ary ao anatin'ny fahatrana ny firenena ary atao hoe tsy manana herintsony anana lafitra ka ilaina ny fanvana farak'izay any mitantana mba hahafahana ihany koa manova an'izay hoe fodim-pisainana sy fomba fijery vaovao entina anavotana nyty firenena ty zay namaraparantsika député Alain Ratsimba Zafy hoe momba ny candidat Valmanina moa zany de efa miandrosika le hoe daty le fisokafan'ny ofisialy fisokafan'ny hoe fametrahana ny candidature zany fa ao anatiny zany rehetrarehetra zany tsy maintsy mipetraka foana ny fanaraha-maso tena hoe araka atao zay tratra mihitsy ny famailona de misy moa zany antanina hoe fa mahina moa nareo no miteny an'le hoe vonjeo zay dada tambe zany vonjeo zay dada firenenao dada fa tena tsy tafavoaka mihitsy ty sinsisa de zao nataon'le olona zay kosa aloha tsy atsapy any amin'ny ady tsy fantatra tsy inana voankazo tsy fantatra satria président Marc Valman efa teo amin'ny fitrana hitanay ny zavatra nataony hitanay ny fiatraikany fitantanany aty amin'ny fiainany zay mahatonga ny itenenyreny mazavatsara zay de zay zany le izy de indrehetra moa zany ao anatiny mandinika tsara manolona zao toetra raha izao maraparantsika député Alain Ratsimba Zafy iresaka kely momba ny vanille io moa zany dia sehatra anankiray ihany koa io mampibaribary ny tsy fahaizan'ny mpitondra maro resaka izy fa tena tsy fahaizan'ny mpitondra le izy nijery zany zao nanao fikaroana atao de hoe akoatra i Madagasikara ka izy tsy mandeha rery amin'ny resaka famokarana vanille fa misy fifaninanana matanjaka be eo amin'ny tontolon'ny vanille amin'ny resam-pirenena tompoko ary rehefa mandady eo aorianan'i Madagasikara ao marina aloha anarana Madagasikara mbola mipetraka amin'ny resaka hoe vanille fa efa ho manakaiky eo tompoko Indonésie, Meksika, Papouasie, Comore koa efa manao amin'ny resaka vanille. Itsika ty zany tena le hoe lazana tamin'ny vanille hatramin'izay arivo ariary ny kilaoan'ny la vanille mihitsy maheno an'izany tena hoe miosa de ireo le mpamokatra ireo le mpamboly le tena mpikirakira ny vanille le any an-tsaha satria tsy moramora mikarakaranyio tena fafatsoany amin'izao fotoana izao zany zany hoe de la vanille zany lasa tena tsy aterana intsony raha resaka toerana satria tojo olana tsy avy amin'ny mpamokatra fa vokatra ny tsy fahaiza-mitantana sy ny politika ampanjakana amin'ny ankapobeny amin'ny tontolon'ity
vaniliny ty raha mahay ny tsy ohatran'izao tsy fahadirana vanoatran'izao ny mpamokatra lavanila indrindra ireo solombavam-bahoaka anao Andriamatoa Nairatsy mazary satria nareo solombavam-bahoaka Madagasikara ahoana misy ny tematso hoe rahamboly zao régime zao tena tsy afitra io raha manao mety afitra tsy mety afitra io indrindra tena mahay azy marina tokoa zay namarina zay na manarina satria efa nisy ihany koa ny atao hoe fanadihadiana tsotra zay nataonay mahakasika an'izy io tena mitovy amin'ny vidina arikôvera ny vidina lavanila amin'izao fotoan'izao ary efa ila fanakaiky amin'ny hoe vidina vary raika mahery kely ny vidina lavanila zany zany efa ataontsika hoe fanimbana teraka mihitsy zay hoe sy arininy lavanila zay any amin'ny faritra Savasy ny manodidina iny ary tena velo taraina ireo mponina hoe tena raha napozina ohatran'izao ilay fampanantenana zay nataony mpitondra amin'izao fotoan'izao io dia tena tsy mba nifidy an'io zay ary tapa-kevitra mihitsy zareo any amin'ireny faritra reny fa anova fomba fijery ary anova ny olom-pinidina amin'izay fifidianana avy eo fa tena nakizy fara ny vahoaka any toerana ny tatsaha zay mifototra amin'ity sehatra ny lavanila ity raha ity fitondrany ity zany manoloana n'izay vidiny lavanila zay fantatra nefa fa misy ireo olona zay atao hoe manao ampimamba ihany koa mife an'izany sehatra ny lavanila zany eto Madagasikara zay tsy zoviana amin'ireo tatsaha zany fantatrao ihany koa namanarina fa nisy le hoe komity vaovao nasangana andrindra zany amin'ity sehatra ny lavanila ity ary anisan'izany ilay directeur de cabinet amin'ny présidence zay voatazona ny ivelany amin'izao fotoan'izao anisan'ny tompony andraikitra voalohany ao anatin'izay le hoe komity andrindra ny ty sehatra lavanila ity eto Madagasikara hitantsika amin'izany fa ezahany zareo fehezina avokoa ny zavatra rehetra kanefa dia tsy tonga amin'ilay tena hoe fametrahana ny asany sehatra zany favokaza makany amin'ny fampiteraka sehatra fa io zany no anisan'ny voly fanondrana zay tsara toerana ina tany aloha ary anisan'ny nidirany hoe vola vahiny betsaka teto Madagasikara fa potika tanteraka izy amin'izao fotoan'izao raha nitsidika tany amin'iny faritra Sainte Marie na Manarina dia nametraka le olona tany zay amin'ny fifidianana avy eo dia tsy mety aminay ny tondro io fa mavandy ozy mandainga ny dikan'izay mandainga ny dikan'izay ary ny seha-piariana mihitsy ny taony tsinitsino ka dia ho hitantsika moa zany amin'izay fifidianana ho avy eo fa efa tena mitota mosina amin'izao fitondrana zao raha ny vahoaka any amin'ny faritra iny manoloana nyity fanaovana atsirambona mihitsy zany amin'ny seha-piariana zareo any aty eny ambava manampo metrretra miteraka fisainalala ny filazana tsika dite Alairatsy mazavy teninao farany ary ankasitrahana moa tsika rehetra namanarina torak'izay koa ny namana faniry zay nitondra ny famelabelaran-kevitra teto amin'ity maraina ity isorana ihany koa ny teknisiana ary ankasana toy izany nanaraka ny fandarana miara-manonja hatramin'ny farany amin'ny tianolo ity fa eto dia misy afatra kely ampitaina ao amin'iny faritra atsimo atsinanan'iny ny Moromani, Otomatsiatra sy ny fitofina iny fa tsy hoe dia ho avy ihany ireo tompony andraikitra avatsia ny foibe tiako Madagasikara miaraka amin'ireo tompony andraikitra samihafa zany iaraka amintsika akatro ty Madagasikara sy eo vonon'olona na olon-tsotra zay te hifametanana amin'izay fampandaniana ny filoha marika Ravalomanana zay amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy zao dia efa miomakoa moa nareo fa ho avotsoelany tompony andraikitra zany ametraka ny rafitra kainana amin'ireo faritra voalaza teo dia tenyzao zany efa miankafiana nareo mba hifanetana hifanatona ihany koa
fa tsy ho ela dia idinany no tompony ndraikitra metraka an'izay rafitra izay dia entana ihany ko moa zany ny faritra rehetra manerana ny nosy am'izay le hoe fametrahana ny rafitra KMMR zay satria dia io zany no rafitra anankiray hitondrantsika indray am'izay le hoe fanoanana ny filoha Marc-Ravalomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy dia ho an'ny faritra Analamanga na ny fakitanina Antananarivo moa zany de tsara ihany manamarika fa ny fandaminana eo anivon'ny birao politika dia ezahantsika aloha no mamita ireo ivelan'ny faritra Analamanga dia avy eotsika mametraka am'izay ny rafitra eto amin'ny renivohitra zany mba hanamoramora kokoa an'izay lafim-pandaminan'izay no mahatonga zany ny tompona andraikitra am'izao fotoan'izao indrindra ny solom-bavam-bahoaka izay miparitaka makany amin'ny faritra samihafa am'izay fametrahana an'izay rafitra zay zay raha miasa amitsika rehetra zay mbola anaovana ihany koa androany ny antso ho an'ny société civile ny syndicat ny olotsotra ny vondron'olotsotra zay te hifanometanana ao anatin'izay fanoanana ny filoha Marc-Ravalomanana zay fa hitsangana ny amin'ny faritra samihafa zay misy atsika any ny KMMR ary ho tonga hatreny anivon'ny distrika sy ny commune ihany koa izany rafitra KMMR izany de mametraka ny veloma mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko zay nanaraka ity fandaran'ity androany. Eny ary dia izay fanazavana farany entin'ny député Alain Ratsify Mazava zay ihany koa no manakatona ny miara-manonja teto amin'ny MBS ny Radio Mada tamin'ity androany ity saorany ianao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra isika menakavy veloma tompoko.